tompolasy tompo vavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarabanantsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao alarobia 20 janoary taona 2024 manantitra ny araba mba ampirarintso ho antsika rehetra amin'ity fandarana miara-manonja MBS radio mada ity isaorany ianao na foy fotoana na foy zavatra maro samihafa fa anaraka kosa ny miara-manonja MBS radio mada satria ny dikan'izay dia ny fahatsapahanao zany fa zava-dehibe tokoa ny fandarana miara-manonja MBS radio mada ataotsika araba ny manjaka miadana samy mahazo ny lafivalo hatrany ampitan'ny ranomasina rehetrarehetra any isaorantsika ny teknisianina izay namana faly sy namana andro no tompon'ny familiana ao ambadika eo ihany koa ireo teknisianina marobe izay miparitaka manerana ny nosy izany satria izy ireo zany no atao hoe tena tompon'ny lakle ihany koa amin'ny resaka teknika amin'ity fandarana ity amin'ny ankapobeny tsy dia misy fiovana ny fandarantsika fa ny mpisehatra eto aloha dia efa tsara manamarika fa eo ny namana fanira zafy manantany efa tonga eto ihany koa ny solomavavoaka Madagasikara voafity tamin'ny alalan'antika Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahatelo ny député Feno Ralambomanana mbola ho avy eo ihany koa ny député fetra izany zay lehibe ny groupe parlementaire ny tim eo nivo ny parlementa eto amin'ny firenena voafidy tamin'ny alalan'ny tim ihany koa izy atao amin'ny boriboritany fahadimy mbola ho avy eo i tonton Mota Andriamato Mota Arson Alleluia hitondra fanazavana ihany koa amin'ireo lafikefitra zay efa notsongaina mba hoentina zany atao anatin'ity fandarana ity ny faniriana dia ny hoe mba ny afahanao manaraka hatramin'ny farany izany fandarana miara-manonja MBS radio mada izany hoe inona ny malaza sy ny sisa be dia be ny afaka resahana fa ny akon'le toriteny hatramin'izao mbola misy akony foana hatrany an-dafy
hatrany an-dafy rehetrarehetra any maneran-tany de mbola mipetsaka ny miteny zany sy miresaka momba niny toriteny teo Tsonjombe iny a dia zay aloha zany no zava-misy. Eo ankeo ny lafin-javatra hafa manao fitakiana ny mpampianatra, aiza ny vacation anay, aiza ny vacation anay, le tetsy nansana tam'le maly fa aiza ny vola aiza ny vola, zany no verimberina satria ny volana janoary tompoko dia anisan'ny volana mafy indrindra ao anatin'ny taona satria tena enjakenjana vao ho tafitatra any amin'izany hoe 1 janoary izany. Zay ny hoe la tompo lasy tompo vavy fa miditra amin'ny votoatiny ary isika efa eto i Fanira Zavamanantany, efa eto ihany koa ny député Feno Ranambomanana dia ometsika azy ireo avy hatrany ny sehatra izany amin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity. Namana Fanira Zavamanantany miarabanao ary dia omenanao avy hatrany ny fitenenana. Eny ary de miaraba rina mandeha ve le microfaly? Miaraba ny rina sady misaotra ny rina ihany koa zany nameny fitenenana ho maromaro ny mpiara-manonja amintsika amin'izao maraina ny alarobia teny efa 27 volana janoary sady 2024 ty miazakazaka be efa teo tonga ny am'le famaranana anty lalao ty le taona 2024 fa mitaky andraikitra ihany koa zany ho antsika rehetra zany azakazaka anoratra anarana any amin'ny lisym-pifidianana satria eo amin'ny 12 andro na 13 andro sisa de tapitra amin'ny fanoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy zany ranona vokany am'le fanitarana an'le fa 1 volana janoary zany. Zay ny amin'iny fa arabaina daholo tsika menakavy ny namana teknisiana moa efa niteneny rina teo ao ambadika ao zany zay miara-dalana amintsika zany mazava ho azy ifaly de eo ihany koa Onja Riando Mandamazy eo ny namana rehetra dia arabaina zany amin'ny any amin'ny radio Madamo zany dia mpiara-miasa akaiky de akaiky amintsika dia arabaina ry Nomsa Robena ry Malala, namana any amin'ny faritra rehetra dia arabaintsika sy ireo mpanaramaso zay manaraka atsika amin'izao fotoana zao akoatra ny namana any am-pitan-dranomasina zay maro be de maro be mihitsy izy mandefa havatra amintsika. Amty marainty de solombamboaka robe zao niaraka amintsika fa efa voninato aloha zany de solombamboaka Feno Ranambomanana zay voafidy teo amin'ny boriboritany fahatelo zany hoe distrika fahatelo moa zany makaherantsika any aloha député Feno satria raha ny vaovao fantatra maromaro ihany reo tranga amin'ny lafiny ara-tsosialy zany zay mahazo amin'ny boriboritany fahatelo indrindra resaka aitrano samihafa mbola resahany eo zay rehefa avy eo fa etona aloha zany de tonga de miaraba ny député Feno tsika nahatratra ny taona 2024 ary tafaradalana eto amin'ny fandarina miara-manonja. Miaraba député Feno. Misaotra miaraba Faniry ary ary mino fa tsy tara ngamba raha aba ny mpiray-tanindrazana rehetra nahatratra ny taona 2024 ary eto dia fifaliana ho indray no tafaraka aminareo hitafatafa sy dinika mandritry ty miara-manonja an'io ty Faniry. Eny ara mbola ho alefaka eo satria raha ny tranga aloha zany de misy trabona zay nisina tranomay tetsy Tsaramasay tety ao anatin'ny boriboritany fahatelo zany zay misy fianakaviana eo amin'ny 20 tafy eo no tradoza tam'izay fa ho resahantsika eo ngam'izay député Feno rehefa avy eo satria mbola mandamina ny fahafahana zay mandrindra izany isika na ny sary moa zany fa hitantsika eo any fandehany fa alohan'ny idirana amin'izay ty moa zany vaovao tena tsy azo ialana te anajanona le resaka ihany tsika mba okaiky zay reo olona fa izy ty nge raha-ponony ary tenin'Andriamanitra tsy tokony ho hitarina be satria ny tenin'Andriamanitra de mipakany amin'izay hipakany de mpamiafatra moa mamiafatra amin'ny fiangonana mpaminany ny pasteur mpitandrina dia mitondra an'izay tenin'Andriamanitra izay ary hoan'izay tena pino FJK manandalo tany amin'ny sekolalady nianatra katekômena nandray fanasan'ny tompo indrindra izy ka hoe efa mitondra amina fandaliana ambonimbony manao sefalany tiako tenenina amin'izany sehatra fianarana fampianarana laika fianarana toriteny iny dika zany sy ireo rehetra hoe diakona na mety ho mpiandro sy ny sisa maro be ireo karazana andraikitra anatin'izany fiangonana zany de mahafantatra ny lanjan'ny toriteny
toriteny dikan'izany tsy hanaovana polémika zany fa mbola misy manitatra alizy foana ary misy manao réaction tsy mety tapitra le ministre ny atany ohatry ny te hiantso apaisement zany indraindray de nefa ao anatin'le fitondram-panjakana tsy akijanona mihitsiny malindray zao de ministre ny fiarovam-pirenena de ny antoko mihitsy ny TGV atao anatin'ny faritra Analamanga zay misy an'le solombamboaka miboribory tamy fadimy mbola hoe avy eo député fetra inotsika fa iresaka am'izay fa iny trangam-baovao tamin'ny alahady député Feno Ralambomanana mino fa ianao koa mpino rahateo mba manana ny ambaranao amin'iny toriteny na be adihevitra be iny le izy tsy de tokony hoe isy adihevitra be fa avy hatrany de nitsangana ny adihevitra an'izy ny anivon'ny fitondram-panjakana asa ve kobokobon'ny marina na tsy aro voadona na naratra noho zay hoe zava-misy tsy azo idivirina eto amin'ny firenena izay de nanao an'ireny réaction reny mandraky ty ny androany tsy mety mijanona le adihevitra zay voizin'ilay olona ao anaty fanjakana député Feno. Manao tokoa faniry fa tsiketo dia variana amin'ny zavatra tsy tokony mahavariana ny mpitondra fanjakana indrindraindrindra ny tiako lazaina amin'izany raha ny zaho manokana dia zanaky ny FJKM ary ijoroko ary fiertéako zany hoe zanaky ny FJKM zany ny toriteny hoy ianao teo tsy mbola nisy nanao commentaire na zavatra ohatr'izao angambany hatramin'izay io le hoe zavatra tsy hitatsika nandritra ny taona firy moa 10 taona fiteny azy tsy hitatsika daholo ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao za tsy de anisy teny betsaka amin'indresika fa tiako tenena fotsiny de zao anjaranao no mandray zay mety aminao izay toriteny omeny paster satria nazaha zao ary ao anaty fiangonana faniry dia misy teny avoaka amin'ny pastera hoe manindrona anazy satria matsapa-tena fa ao anatin'izay toriteny zay fa tsy andeha anantona pastera hoe mba tena nasianao mafy kosa pastera tamin'iny teninao iny zay mpampianatra anisany na resona azo raisina mampianatra ny pastera anjaranao mandray zay tokony tandrify anao fa izay tsy tandrify anao mety tandrify ny hafa fa tsy tokony izay no entintsika andeha andanina fotoana eto fa ty raha maro eto amin'ny tany sy ny firenena izay tsy manjary ty ny tokony hoe inona no hitadiavana vahaolana amin'izany fa amiko za tsy manana commentaire na amin'ny resaka paster zany na kely akory ary ino mo heverina fa ilaina satria lay adihevitra zany de azo ataontsika hoe fanahinina mihitsy le izy voizina aminatin'ilay zava-misy mahagaga atsika mihitsy ny amin'ny hoe miantso fitoniana foana le fitondram-panjakana kanefa dia mandrehatra an'izay hoe fiotahotanana politika zay le ministry ny atamanko de miteny ny amin'ny hoe aleo ilamina tsara mba ahafahantsika karakara tsara le fifidianana le fifidianana lohatra am'izao député Feno Ralambomanana mbola tsy tafavoaka le tetiandro mpifidianana nambarantsika teo fa 20 ny volana janoary tsika androany nefa tsika tokony hiatrika fifidianana 3 le 3 ahafahana mametraka filoham-pirenena vaovao janoary 4 ny teti-bola iatrehanana an'izany dia mbola manjavozavo mba tsy lazana hoe misy io sa tsy misy satria lay fanjakana mihitsy ny tsy manam-bola am'izao fotoana izao 5 tapitra ariary lavitra ariary 45 milliards d'ariary no nivoatena teo anivon'ny assemblée nisy olo-mamoaka tiako Madagasikara de tsy anisan'ilay nifidy lay teti-bola mpanjakana 3 ny seni de mitaky le hoe ataovy avy telo eny io teti-bola io mba isanay satria ahoana nanaovana fifidianana raha ohatra ka tsy misy ny vola iatreana zany dikan'izay fa manako na le seni azy zay takitsika ny anovana zany ravitra zany ka tonga de zay ngamba ny antoko avaka ny adihevitra ny amin'ny hoe hiatrika fifidianantsika betsaka ny adihevitra ny mangina tsy miteny mihitsy mpitondra fanjakana asa zay ao avoakany am'zoma député Feno satria hiteny hono ny prime ministre fa tsara angamba nyresahana am'izay ny amin'ny hoe enao mpivezivezy rahan'izao tontolo zao ihany ary mba anisany nanana andraikitra ny aina zava-misy teto Madagasikara efa fahita ve zany hoe hiatrika fifidianana nefa 7 volana melohan'le fifidianana tsy mbola misy tetiandro mpifidianana député Feno. Ny amaliko anao aloha de ho faranatsika eo am'le hoe ministre ny atany io rehefa mitantana firenena ny mpitantana eto amin'ny firenena dia tokony anana toetra mendrika eo amin'ny vahoaka tsy raha mpitantana firenena ianao
dia tokony misy retenu zany a no tokony anjarany andriamato minisitra ny teny ireo olona mpiara-miasa aminy zao kosa zalahy tsy eto angambontsika no ampiseho toetra tsy mendrika tahaka zao fa tsy hoe miantso fitoniana izy no tokony miantso fitoniana ho andreo mpiara-miasa aminy sy mpiaradia aminazy zay angambany amalomako an'iny idirantsika ny resaka CENI 45 milliards d'ariary zay no teti-bola nomany ny fanjakana hiatrehana ny fifidianana zay ny voasoratra zay efa nantany ny CENI hatram'izay hoe omeo ary le chiffre mazava hoe firy le tena tadiavan'ny CENI avitana ny fifidianana hatram'izao mbola tsisy nahita angambontsika tsy haiko nareo aloha efa nahita raha ohatra ianao ka manao budget zany a mba navinaviny tokony mba fatatrao ino entinao any amin'ny gouvernement am'izay vola tadiavinao anjaranay zay na zay ara ao anatin'le débat nandritry ny loi de finance satria raha tsy anananay ary le données ahoana moa ny inona ny débat ho ataonay am'izany hoe tsy ampin'ny CENI inge io vola omenareo ny CENI io fa de eto amin'ny fitantanana firenena ho eto amintsika de karazana andrakandrana foany zany no antony tiako sarihana ny vahoaka malagasy ankehitriny hoe raha ny andrakandrana no entina narenana an'ity firenena ity tsy ho tavavoaka mihitsy tsika mila olona vonina mahay no sady anarina ny firenena malagasy raha ny zavatra miseho am'izao fotoana zao de te ampieritreritra tsirairay avy hoe mbola andany fotoana ohatrany ahoana retsika anapodika an'ity tandrazany ity tena tsy efa ampy ve zay ny zava-misy manko député feny de ohatrany hoe ny avaty amin'ny fanoheriny indrindrindra ny atokotiko Madagasikara maika hiatrika fifidianana hatram'izay manko de nandeha 724 raiky amby 24 roa amby 24 zay etsika teto na zay mety fanakianana na zay mety tsikera natao amin'ny fitondram-panjakana mba tsy nandehany de hoe miandrasa fifidianana miandrasa 324 tonga ny 324 ohatrany tsy vonina le fitondram-panjakana fa ny antokotiko Madagasikara sy ny mpanohatra mivonina ny antokotiko Madagasikara miboribory tany fahatelo tarihanao de fantatra ihany koa fa manao fanetanana mihitsy ny amin'ny hoe mba hisoratan'ireo ampifidy any amin'izany lisy mpifidianana zany inona moa ny maantoko ny antoko ary indrindraindrindra hoe aty amin'ny antoko mpanohatra zany mazava ho azy tsy maintsy mitsikera ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy firenena fa tsy nanao politika izahay raha ohatra ka andeha indray zay ny iteniny zavatra hoe amilamina be zao na mety ry anjaranay no mijery ireo zavatra tsy mety zay mahatoko politika ny antokotiko Madagasikara ary antoko mpanohatra mazava be efa mazava hoe ny team dia any amin'ny fanoherana tsy tokony hisy ady hevitra akory momba an'izany resaka zany fa ny fanjakana raha ny tokony hisotra hoe misy ny mpanohitra miteny zavatra tsy mety ary anjaran'ny zareo manitsy arak'izay zay azony atao fa tsy hoe ny mpanohitra io le miverina amin'ny resaka hatramin'izay foana hoe ny fanjakana indray manohatra amin'ny mpanohatra la ny andro fotsiny eo nareo anohatra mpanohatra satria ny asa mpanohatra efa zay mandritry ny izy mbola tsy eo amin'ny fitantanana de mazava ohatranareo tsy tamin'ny fitantanana antsikera izay olona teo amin'ny fitantanany mitovy ihany angeo fianiry fa tsy hoe misy zavatra hafa akory tokony mazaka an'izany izay mieritreritra hitondra firenena fa tsy hoe rehefa misy manohatra dia indray no ezahana tadiavina zay fomba hanoherana azy ankavarinany amin'izay de le mpitondra de le fampandrosoana ilay firenena no taraiky ary le vahoaka mihitsy mampalahelo satria loza mpitondra sahirana amin'ny fitadiavana hevitra anenjehana amin'ny mpanohatra ka anjary lasa ny fampandrosoana ny firenena no ambanin-javatra tena potikitsika faniry potika amin'ny firenena ary za moa tavaverina avy any Tuleara de mahita koa ireo namana avy any atsimo avy any amin'ny Tuleara tena ozy zareo hoe tena mafy ty fiainana ny ray mandeha ty fa tena nananteny zay Tuleara ozy izy mba hivoatra amin'ny fiainanay na nanolo filoham-pirenena fa vao maiky miratsy foana le izy miratsy foana tena
zavatra hita masoko aloha misy zaza ny ray aman-dreniny zany a miteraka ohatra izy hoe miteraka efatra izy ny vadiny ohatra mpanjony taloha mpanjony fa tsy hoe taloha mpanjony izy a de reo zanany telo reo na efatra reo tsisy mandeha an-tsekoly tsony satria na le hoe mandeha am'le EPP tony zareo a na le vola le takina kely fanjakana manko miteny hoe gratuit foana io fampianarana io eto de manamana fa laingy zany tsisy fampianarana gratuit zany eto Madagasikara tsy mbola nahita an'izany mihitsy fa izahana foana hoe gratuit tsy mariny zany ka any ka na izay vola kely fotsiny le tadiavina mampiditra mianatra tsy ohatrany tsisy 20 000 ariary arany zay de tsy hitan'le ray aman-dreny de avy eo koa noho tsy fisina de zay efa mba tafiditra mianatra kely 2 volana 2 volana de sotomile ray aman-dreny laoza manampy azy any an-trano satria noho le fahasairanana mitady sakafo nefa na le sakafo mbola hitadiaviny io ary tsy hitany akory nefa avy eo ahoana moa ny eritreretanao an'izany tena zany ny eto Antananarivo efa tsy lazaiko tsony tsika eto mbola mety misy zavatra kely any mba azony olona ivelomana na de tsy mahita le sakafo intelo isan'andro ary fa anjarantsika vahoaka mieritreritra hoe mbola hoentina am'izao ihany ve ty fiainan'ny fireneny ty zay indrindra député Fenondralambomanana efa teto ihany député Rambosalama omaly nyresadresaka ny zava-misy tany Toliara ny lalana moa zany tena nyresan'ny député Rambosalama nanomboka teo Ambatolampy teo mandrapatonga tany Toliara ao Toliara ville koa mbola ratsy ny lalana misy fofona maimbolona mivoaka amin'ny arabe sy ny sisa fa ny fantalovany Filomarka Ravalomanana nanova zavatra be mihitsy eo amin'ny paysage politique am'izao fotoana zao satria lasa asa no le tahotra zay ve amin'ny fantalovany Filo Ravalomanana no miova daholo ny donna ho an'ny mpitondra fanjakana ny comportement ny conduite sy ny sisa lasa ohatry teo aloha teotra na lefadefaka zao zany ataorinan'iny Toliara iny nahita zavatra nitranga tamin'ny toriteniteria Tsonjobe de ohatry ny hitanao zany le panika ao anatin'le fanjakana na zany na zany député Feno mba afaka resaka kely ve anao ny fomba fahitanao fa nyresaka ara-tsosialy ihany ianao fa amin'ny akabeany tonga saina ve ny voaka ny Toliary na tonga ny hoe ndroatra ny voaka maro be tao ambosiny Filomarka Ravalomanana namaly ny antsony tima tonga saina ve ny voaka ny Toliary manoloana ny hoe tsisy foto-drafitrasa satria zay misy lizy inona momba foto-drafitrasa azony Toliary tonga saina ve ny voaka ny Toliary satria mbola tsy tafarina ny kere am'izao fotoana zao zay nylazain'ny fanjakana fa hoe tsy hangatapotsiny tahaky ny mazatra fa tena metraka n'izay hoe fomba fiasa vaovao zay kinanjo tsy zany zava-misy député Feno raha ny sary hitatsika sy ny zavatra natrehako tany Toliara de mazava be nanantena ny pony Toliara tamin'ny andro propagande tamin'izany fotoana zany hoe tena ampiova ny fiainanay izao fampanantenana etsero zao tonga saina izy akehitr'io rehefa lasa ny efa taona mahery zay mbola ohatrany mbola sarotra nohony tsy hoe mbola fa sarotra nohony ny ainany alohan'ny propagande ny zavatra iainana akehitr'io ka zay ny antony ahitanao andreny tsara efaniry hoe ampy zay kosa ny olona ny zavatra eto amin'ity fireneny ity efanira le malagasy ny malagasy tsy mitady zavatra sarotra zavatra tadiavin'ny malagasy de tsotra ihany mila misakafo izy mila fahasalamana izy mila mianatra izy mila fandripahalemana zay ihany de ampy azy fa tsy mitady zavatra izy ohatran'izay mpitondra am'izao hoe mila manana V8 tsy misy malagasy tena zay tsy manahirana anazy zany zay zavatra ohatr' zany fa ny azy rehefa eo reo anankefatra reo de ampy azy fa ty tokony sy dinika ambony latabatra mihitsy ary zay moa ny ampandrisianay ny Filo Ravalomanana hoe ary inonay fa manana traikefa am'izany fanarenana fireneny zany izy ary zay tenen'ny olona tany amin'ny faritany Toliara de hoe tsy mety tsony zao afa ihany tamin'ny fitondran'ny Filo Ravalomanana satria na tiana na tsy tiana dia nitondra fiovana teto amin'ny firenena ary fiovana ngeza be azo tsapaitana zany Filo Ravalomanana zany tsisy afaka mandahany zany ary ny olona ilay firenena am'izao fotoana zao a de olona mitovy am'izany traikefa nanany Filo Ravalomanana zany ary za eto
ty mbola niezaka mba mijery any hoe iza manana zany toetra mitovy an'zany afaka anarina ty fireneny ty tsy mbola nahita olona akoatra anazy aloha hatreto raha tena tiana iarina ny firenena malagasy ary zany koa ny feoeny tany Atsuliara tany hoe mbola tsy misy olona président na vita ny vitanao ary mila olona manatrika efa sy aingana ny fomba fiasa tahaka ny nataonao anarina indray ty firenena malagasy ty. Ka asa ve fa ny Banque mondiale tamin'ny heritaona député feno de nametraka an'le hoe ny tany fanotranana ny taux de pauvreté eto Madagasikara dia 2.9%. Eo amin'ny pahay teo karena ny mpilalao antotanisa de mahafantatra tsara fa rehefa tonga eto am 5.7%, indrindra moa eo am 4% eo zany tany fantrany zany de mampiorikoditra ny dikan'izany. Isika de efa niotra lavitra ary nioarantsika zany efa tafidana taty am 7%, misy ary 1% ny tany fantrana tamy fotoana nitondrany Filomary Karavalomanana. De rehefa nitranga ny crise ny 2022 dia niakatra be zany de nisy any fidinana zany taty am fotoana nga Rajonary Mampiana nitondra. Zao izy 2.9%. Raha ny vaovao fantatra zay perspective économique navoaka amin'ny Banque mondiale tamin'ny fiandohan'ny ty volana janoary 2024 ty de atahorany anekaran'ny araky nitatsika amin'ny sary zao atahorana anekaran'ny tany fantrana any amin'ny 7.9% raha ny nambaran'ny Banque mondiale zany eo amin'ny rotaona ho avy zany. Zany hoe kotinao anatin'izany ny 13.2 2.2 député Fendralambomanana raha ity no mitranga amseho angamba hoe ny mpitondra vitsivitsy na reto manakaiky amin'ny mpitondra reto any ny azo everina zany fa anana sy anakatao sy ahavita zay vita fa antra avokoa ny malagasy indrindra raha am'izao fanjakana zao. Faniry tsisy miracle ny fitantanana firenena, tsisy miracle fa ny reny zavatra voakan'ny Banque mondiale tatitra ny meny atsika reny dia ny zavatra marina, tsisy zavatra lainga no firenena fa ny zavatra hita no meny tatitra. Raha ny zavatra misy iraisampirenena no iraisantsika dia any menamena daholo angamba ny zavatra rehetra zao. Tsy hoe angamba fa menamena daholo. Ahoana moa tsika malagasy izay firenena lazaina fa andalam-pandrosoana. Raha zah aloha mijery zao tsika efa tsy andalam-pandrosoana mihitsy fa ao anatin'ny pays pauvre. Tsy miafaka tenena hoe andalam-pandrosoana akory. Raha ity taona ity dia sarotra ny eritreritra hoe ho tafala amin'izany tsika. Na hidina kely akory ary io fa miakatra io taux de pauvreté io. Ary zay no ilaitsika vahoaka malagasy tonga sainy mila olona mahay manarina an'izany au moins aloha mafe any resaka sosialim-bahoaka. Olona mafe an'izany ilaina aloha zao ay anarenana ny firenena fa tsy hoe olona andeha anao fotodrafitrasa tsy tondra sakafo an'ny vahoaka. Ny fotodrafitrasa za tsy miteny hoe ratsy reny zavatra reny ary fantatra hoatsy ny mpanao économiste misy fomba azo hoe jerevana azy hoe io tsy enjehana fotsiny ange hoe chiffre io faniry fa mba jerevana koa ny réalité ao anatin'le pays anao. Fa asa hoia fa de ametrika ny vahoaka ny fahefana atoato de ho averina any amin'ny vahoaka de anjara no michoisir zay olona mba mita ny fahety indray anarina ny metimety eo amin'ny fiainany. Fa tsisy ny inona azo antenaina le fanjakana zany. Raha zao aloha tena faniny tena ifona koa raha iteny antiteny ty fa de meratsy noho ny tamy taona lasa ny zavatra isy. Za tsy mirary soa sanatreo an'ity fireneny ty fa ny raha ny zavatra misy rehetra aloha dia tsy afaka kosa iteny zavatra hoe raha zao no manjo atsika vao manjo amin'ny firenena de mbola azo eritreretina hiakatra tsy ho possible zany. Nisy fotoana député Fendralamanana tamin'ny heritaona
asy zay tamin'ny volana jona ve sa volana me rehefa nandalo to tamin'ny miara-manonjy ianao a de nanontaniana ny hevitrao amin'ny zava-misy eo amin'ny resaka tontolo ara-toekarena izy ianao mila mampirisika amindreo asehatra tsy miankina anangana orinasa ny fanjakana tsy manangana orinasa fa mila mampirisika andreo ary mila mijery aingana ny famokarana anaty mba tsy hopotika le tontolo ara-toekarena raha ny vaovao fantatra tsy haiko moa ny efa nanantsika le izy faly amin'ny androany a ny korba zany eo amin'ny lafin'ny euro zany a dia minjera ty amin'ny 5,7 zany ny euro ray am'izao fotoana zao député fetra feno tam'izany fotoana andrany ngamba mbola taty amin'ny 4,000 mahery kely teo fotsiny ny euro zao izy 5,7 ny euro ray lay zavatra andresana tam'izany fotoana andrany efa nampiomana ihany ianao efa nilaza ihany ianao io ny fienjeran'ny euro am'izao fotoana zao na izany naty zany aza ve manamarina ny zavatra andresana tam'izany député feno hoe tsy navita namokatra anaty tsika varina tamin'ny importation tsika ary tsy nampirisika reo asehatra tsy miakina mba hanangana orinasa eto de ty andray kely nytenylay toritenin'lay pastera tamin'ny lahady verina kely zany fa ino nametraka tsara izy raha nienontsika hoe ny indostrie no mampisy ny asa zay ihany no afaka ampisy ny asa tsisy miracle akoatr'izay io ny tena anisany fa raha enontsika daholo ny zavatra ny tantara zay ny tenako hoe misy zavatra maro ny lesonazy mitsoana tamin'ny teny paster iny fa tokony mizavatra mety amin'ny tsirairay no raisiny tsirairay zao izy io hitatsika inona zavatra misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao tsisy miracle hoa tsisy zavatra miracle zany fa de hoe raha ny asa créenao ihany no ahafahanao mampisy asa ho an'ny hafa koa ary avy eo ianao zay vao mioty vokatra fa raha ohatra ianao ka hanao ny importation izay mampitotongana ny ariaritsika am'izao fotoana zao satria be loatra ny importation tsy haiko 1000 tonnes varina faratsika 140,000 tonnes zany zao no reriana indray io akoatriny nefa teo aloha député atao fotsiny katsikady tsotsotra atao atsika manao katsikady tsotsotra tsika nge tsy mampiditra vola devise raha misehatra iraisam-pirenena akoatra ny tena zavatra ataotsika mampiditra vola devise be indrindra angamba dia amin'ny resaka lavanila ny letchi reo zavatra reo nefa misy saison fa tsy isan'andro misy an'ireo zavatra reo akory tokony ho fantatritsika zany hoe ahoana ny azahoantsika vola vahiny akoatra an'ireo ny akoatra misy ihany ny zavatra fa tena ambany de ambany fa io moa le tenenitsika hoe mila olontsika mahay mitantana firenena mila olontsika mahay mitsinjo ny hoavy fa tsy hoe ny tandroany ihany zao tsika io nareo mako eto tsika raha mijery hoe 5,000 ny ariary efa mihoatra ny 5,000 ny vente raha ohatra ka any banque 4,925 zao raha ohatra ianao ka andeha hividy ianao le malagasy sotra raha hividy any amin'ny banque tsotra efa tafakatra any amin'ny 5,100 any ny ariary am'izao fotoana zao grave zay ahoana moa afaka verifieny zany zavatra teneniko zany fa tsy hoe mamoriporina eto ambonin'ity plateau ty akory fa ny olona varina fotsiny am'le to amen'ny banque centrale iny iny farany ambany iny omeny atsika iny fa tsy mbola vente akory iny eny amin'ny banque primaire fa tena raha za manokana aloha mijery ny fiainam-pirenena am'izao fa niry de ho za hoe potika le Madagasikara atsika tena tsy tafarina ary mila olona mahay manarina eny ary maraparantsika député feno efa tazanao ambadika ihany koa député fetra Rahalamy Zafimbolola rehefa avy fa nisy ahitrano araky ny natsidiko teo am-piandohana tetsy Tsaramasay de Akorondrano andrefana nisy hetsika ara-tsosialy nataonao député feno zay nentina nanampiana nireo trabona zany eo amin'ny 20 eo no trabona tetsy Tsaramasay ataotsika hoe ampolony ihany koa no trabona teny Akorondrano andrefana nisy zay hetsika ara-tsosialy izay nataonao sady araka amin'ny sary moa tsika rehefa avy eo tsara no tondrana zay fanazavana zay député feno
io zany io zavatra mitrango io raha ny hitako tena toerana faniry le vahoaka efa ao anatin'ny fahasairanana satria le presque trano hazohazo daholo ny ao anatin'le izy de anyka amena ihany koa aloha ny teny ho andreo vahoaka hoe mila mitandrintsika amin'ilay afo disy mampiasa ny afo charbon sy ny laboziana anaty trano any mila mitandrintsika fa ny zavatra hoentinay agny rehefa ohatrin'ireny ange zavatra vonjy-tavanandro any ary tsy mahavita taona akory tsy mahavita volana akory fa de zay kely tsy voatsirambina no entina satria zay le mamalagasy amin'ny fomba malagasy mba entina zay voatsiramby-tanana satria atao ahoana moa nijery ny olona ao amin'ny fiadidinao izay miezaka ianao mba mitady zay mba mety na kely ary de mba entiny zareo mba anarenany izay voatafarineo aloha fa de mirarosoan zareo avitandray ny tranony ary maniry azy ireo koa mba ho tafavoaka satria tena very fananana tsisy raisina tsony le favahoaka ao anatin'ny fantrana satria io mbola asa hoentiny mila jerevana fanjakany hoe ahoana mba tena hijerevana jerenao raha manodidina an'io sareo trano azo daholo manodidina an'le trano nefa le olona miainao ange faniry mba manana antonasa kely ihany fa tena hoe tsy tafavoaka mihitsy izy amin'ny fiainany tena tsy tafavoaka fa de makahery an'izy ireo ahako inona avy no zavatra natolotra député Feno ny amo izy ireo rehefa raha fitadidiko aloha satria ny mpiara-miasa no manomana azy misy savony misy menaka misy vary misy tsaramaso misy koety hitako teo misy lamba satria tsy manana lamba na ila akofana akory ary izy misy karazanjazany zay eo zany le izy fa le izy tena détail be angamba tsy de tena ananako tsara aloha satria zay le hoe zay kely ananana no atolotra eny ary de makasitraka ny député Feno tamin'izay fandraisana anjara tao anatin'ny minitra 70 ny arahantsika tamin'ity maraina edy député Feno Ralambanina maniry ny atongavanao matetetika mba ahafahana mampita ny vaovao sy ny fanadadiana samihafa fa de omendala ny député Feno sotranao faniry tamin'ny famelabelarana izay ataontsika amin'ny raha lateto ary miaraba ny député Fetra tonga anoy indray ny miara-manonja miaraka aminao de eto de mbola mitondra ny teny fakahirezana ho andreo olona trabona ao anatin'ny boriboritany fahatelo ao koa ireo olona mbola maro maty faniry tena maro maty mitondra teny fampiononana ho andreo olona noho ny zao etraketraka zao fiainana mandalo zao misy tsy fidiny ho azy fa ilay tsy fananana vola hoentina any amin'ny hôpitaly dia maty ho azy eo ny olona mino fa misy farany tokoa ny zavatra rehetra ary Andriamanitra tsy andro ny hafa andritsika ihany sotra toko makasitraka ny député Feno Ralambanina antsika ny teny Filomarka Ravalomanina nge de mazava tsara misy tamin'ny fifampiarabana tratry ny taona ny atokotiko Madagasikara hoe andron'Andriamanitra io ary de efa zay andron'Andriamanitra zay ve no mampitsipatsipaka amin'ny sasany satria tena miseho zany le asan'Andriamanitra amin'izao fotoana zao de mepaka ny aparatoka mepaka ny rehetrarehetra ny toriteny de zao tsarona tsara mihitsy ny fampianarana natao hoe manohitra ny fampianaran'ny Kristiny tamin'izany ny fariseo ny mpisorona be mpanora-dalàna ny fariseo de mipiatsara velatsia misorona be mpanora-dalàna mpahilalàna tamin'ny fotoanandro reo azy everina fa nitondra fanjakana sy nanana fahefana tamin'izany fotoanandro zany satria efa fantatra le izy fa tsy maintsy misy andany teny de miseho zany amin'izao fotoana zao mahitsy mafy ny teny ambara de miseho eny le izy moa manao réaction voalohany ny mpitondra fanjakana manao réaction voalohany nanomboka amin'ny gouverneur ministre sénateur député de mbola misy ministra am'izay amin'izao fotoana zao mitondra an'izay faneho-kevitra zay ary mbola mampime ao anatin'le adevitra de zao tsy mipetraka eo reto olona reto fa mitondra an'le adevitra foana any amina zavatra zay heverintsika zany fa mbola mampirefarefa an'le adevitra zay le nambarantsika amin'izy hoe rovina no atsapahany reto olona reto fa toriteny iny tompoko fa tsy kabary politika
ka ny teny de mandeha fotsiny any am'izay ivin'ny teny. Ka raha ohatra ka ny teny le député Omaly amin'ny hoe manitsaka lalam-panorenana e tokony fampiarahana de ianao aloha zany de mila mahay tsara fa tsy ohatran'ny Jesosy mamonjy ty ka azo akorotana fa ianao de mila mianatra tsara hoe inona natao hoe FJKM, inona ny foto-dalàna amin'ny FJKM, inona ny rafitra ao anatin'izany ary manahoana ny ahafahana mampita hafatra eo amin'ny tontolon'ny fiangonana zany. Na ianao milaza azo tompony fahaizana momba ny tany io ara vakeo ny bokin'ny Levitikosy. Ny inspiré natao anatin'ny baiboly eny e. Ny resaka fiainana amin'ny akabeany ny raharahara-tany ohatra de resahan'ny bokin'ny Levitikosy zany. So de tsy hainao. Lalam-panorenana Amerikanina ny inspiré-na tamina baiboly koa zany. Dikan'izany tsy afaka misaraka amin'io fa ianareo moa zany ampangainy ny zavatra ataonareo le tsy mipahinareo baiboly tamin'ny fianianana tamin'ny 2019. De io nareo io vao mipaka ny teny de efa somary mianjakinareo sahiranareo. Zay le tiako tenenina hoe miasa ny fanahy masina am'izao. Aleo hiasa Andriamanitra e de miavaka tsara mihitsiny. Hoe iza mino de iza mody mivavaka de fa mazava le hoe vavaka miamba am'izay. Fa tsy anareo akory ny seho amin'ny lesona de inona indray ty hoe ndeha ara fa tokony fampiarahana izy fa ato misy dekona na ato misy zao fa ianao no iza. Fa ianao no iza ny fampiarahana amin'inona lizy zanga ny fomba fiasan'ny FJKM. Zay zany le eritreretin'reto olo reto hoe le fahefana tsy haintsony le politika. Efa mikorotana efa mipanika de miteniteny foana de apetratsika ny fanontaniana apetratsika ty. Mikautionné an'ireny zavatra ambaran'ireny député Omaly sy reny TGV amin'ny boriboritany enina reny ve ngarajoelona zay mieritreritra fampivavaka sy manodidina azy. Tena mikautionné an'izany. Raha mikautionné an'izany izy anangano direction manokana momba ny toriteny ao amin'ny présidence eo ilaharan'ireo fiangonana. Isaky ny sabotsy sy alahady ka hoe tsara tompoko ny tonteninay censure indray raha toritenin'olona e. Satria tsy moeraoera tsy manome tombony ho anareo. Zany le problème eto amin'ny firenena. Mino fa député Fetsara Lambozavimbolona manakambara an'izay fa le binôme mandray iny ny azakazako Omaly iny. Miarahaba député Fetra. Tonga solo sady tratry ny taona satria avy anontolo ihany dona kely. Ao tsara. Aloha isina mihitsy raha ngano tratry ny taona. Okey député. Namana faniry dia faly mifanatry tava. Fifaliana ho andray ny miakatra eto am'izao plateau miara-manonjy zao am'izao andro alarobia zao ary atao anatin'izany ihany koa nitondrako ny arahaba ho an'ireto namana manatrika eto zay mpiara-miasa eto amin'ity miara-manonjy ity ary ihany koa ao ianareo teknisiana ao zokomonta ao Rina Rabe Mananjara ao ny ekipa rehetra ato amin'ny MBS ary indrindraindrindra ianareo mpanaraka tsy mahafoy zao fandaharana zao. Ato anatin'izany nitondrako ny fiarabanantsika hoe atratry ny taona sy tondrako ny firaritso mba ho ambiny zava-manasatra tsika ary ahatratra zay tanjona kendretsika fanindrina tsara zay kasaitsika any apotsika any de manana fanindritsika ary fanindrina tsara mba hivoaratsika amin'ny fiainana ho atsika malagasy rehetra amin'ny akapobeny. Dia ohatrohatran'izay zany aloha no fampidirana tiako natao ary ao anatin'izay koa nitondrako kopa-tanana ho an'ireo faritra maro zay efa notsidianay nanatanterahana ny congrès paritra taorina nireny dynamisation sy fanetsiketsehana natao ireny. Dia ao anatin'izany ny faritra Bongolava, anatin'izany ny faritra Moronmania zay efa nilalovana marina na tsy mbola vita ny congrès paritra kopakopa-tanana ihany koa anareo any Iorombe zay nilalovanay tany sy ny fampiresaka taminay anareo tompon'andraikitra. Dia ohatrany koa ny Otomatsiatra fa nahavita ry zareo kopa-tanana daholo atsika rehetra manamafiny zay fiarabana sy firaritso an'ny taona vaovao izay ary indrindrandrindra zay nitanterahana farany teo namana fanitry mpiaino ajaina dia kopa-tanana daholo any anak dada any atsimo andrefana rehetra any zay nandray anay niaraka tamin'ny président Ravalomanana tamin'ny fomba manetriketrika ary naseho anareo fa mbola idada rery any no ametrahanareo fanantenana ninona lazain'reto mpitatasiaka araka le fiteny ny tanora azy reto hoe reto mpamoron-dainga reto mpanatsatso reto ny laza fa nisy spectacle ainy toerin'lay mpiara-miasa amin'ilay mpanakanto reto nanao hoe montage nyreny sary reny sy reny vahoaka reny tena marary indray nareo zay re fiteninay fa reto hoe marary eo mila mitsabo teny anareo defa tsy en forme manavy anareo dia mila mijery
dokotera fa dia ohatrazay sy toy izay ny fampidirana namana faniry fa dia araky miteny faly mifankahita indray a satria zao mivonionytsika tamin'ity taona ity a ary saorana ny namana rehetra zay nandalo teto hatramin'izay taona vaovao zay sy ny hatram'izay a fa dia nampiaina hatrany ao anatin'izany moa izy mirahalahy sy ny teknisiany no iaho teo a nampiaina hatrany a fampizara tamin'ny vahoaka izay so de adinitsika aloha député fetra fa diana koa nge efa nanao congrès party ary tena mipoka be manja de manja mihitsy mialohan'ny toliary zay tokoa satria ny andro zareo zay moa zany tsy afaka anakamy fa tonga de nanitsy toliary BP ny tany injarina ny tany EG de niaraka tamin'ny président marina tokoa zany fampatanana koa ho anareo any avaratra any ary mampahery anareo amin'ny prix vanille io tsy mialina riary zao afa baraka misy ange ty raharaha ty tena mialina riary député fetra tamin'ny propagande moa asa ratsarotsika tamin'ny fampelezan-kevitra ho ataon'ny président Ravalomanana ho to vidina pomme de terre fa aza mifidy an'io io fa tsy président Ravalomanana ny teo a mbola ohatra mividina pomme de terre ihany ka de eo tsika mahita izy fa io moa ny tsy niresa-pirenena sy ny toe-carré-pirenena sy ny vokatra zany rehetra zany a no mamaritra ny vidiny io fi tsy tenitenenina toy izao hoe ho ampiakariko ty ho ataoko an'izao sy zao ty a fa de za moa anisan'ny mety hidiratsika nefa tsy zay ny tena hidiratsika fa hoavy atsika rehefa mino fa fantatry faniriny zavatra tokony ho resantsika eto a za mikolopaka ozy ny sinoa zay a za mikolopaka zay ka zao le izy député fetra ty oa tsy maintsy satria rehefa maome sujet moa zany nareo de traitenay sujet zay nge le izy zany hoe rehefa maome bala nareo zany a de fahananaiko io zany le fitaovana afahanay zany a mampiasa an'le bala moa zany a le zavatra ataonareo le kitotom-pitantanana le kitotom-pitondrana le miteniteny foana le scandale sinsisa ny vaovao aloha zany de tsara manamarika fa nampitsahatra ny fampianarany a ny sesesy a mitokona ny mpampianatra eny amin'ny lycée Nasana tsy mbola nahazo vacation 2020 2021 2022 a ny transporteur ny camionneur de mitokona ihany koa maromaro ny fitakina tsy latsaky ny efatra izay ny SSM zany hoe ny firaisakina ny syndicat eto Madagasikara ihany koa dia nametraka teboka maro be ary ohatrany sarotra tanterahana le omenareo ry SSM satria de ohatrany teboka 13 fifanjonjavatra ve sa inona mahatonga an'izay fa maro be mihitsy izy ao zay napetraky ny SSM mbola fitakina karama ho mbola tsy nazo ohatran'ny FCE fifamanoro koa ao tena ngamba mila naovana investigation manokana fa tena sahirana le fifamanoro am'izao fotoana izao maro be ny lohateny gazety anankiray ndraso alefako any amin'ny faly ty lohateny gazety ty hodiny atsika rehefa aveo député fetra satria ohatry ny hafahafa be ohatry ny hafahafa be nalefako any la gazette de la grande île ty de ohatrany hoe mpiasa-mpanjakana ozy izy tsy handray karama am'ty tsy fantatsika aloha inona zany hoe am'ty zany am'ty volan'ity sa roviana sa inona ny dikan'izany fa mpanao gazety moa de miresaka an'izany ary mety manana ny loharambavao eo ambany de ty mihitsy le izy tsy handray karama am'ty de jerevantsika rehefa aveo misy zavatra mikorotana amin'ny samboaravara hafahafa zany eto an-tanàna am'izao fotoana zao ny rivotra député fetra de ao amin'ny gazety koa gazety mpisanandro de asa zay nisy an'izany miomana am'izay mety sy nietsy bahoaka ny tafika ore olona finina koa zany hafahafa be ne zany famoana gazety hafa no namoaka an'izay fa hitatsika le izy de resahantsika fotsiny hoe inona le trangan-javatra misy ty fotrany misy zavatra tsy milamina hafahafa any amin'ny ty tandrazana kay namoaka an'izay hoe mialatsiny am'le gazety voatongo teo miomana mety isiny ny etsy bahoaka de ozy le conférence de presse ny zala omaly ny amin'ny hoe miantso ny pomba mitejevetraetsa mba tsy anday rantsao sinsisa fa ngatsao le vary miakatry efa jatso 3 izy nga député ngatsao le menaka ray alina ariary am'izao fotoana zao 20,000 ariary ny menaka zay avarotana eny amin'ny botika na grande surface am'izao fotoana zao ngatsao lay siramamy efa tafiakatra 7,700 am'izao fotoana zao any amin'ny grossiste zany fa efa 5,000 ngatsao lay enomby 20,000 ariary
ka izy ampika anatsona hoe de tsy anday ranotsao izy ka reo olona reo raha mividy sakafo isan'andro tsy mahavidy sakafo hafahafa ihany ty raharaha ty le binôme aminao no miteny an'izany député fetra aloha tonga de atombotsika am'le toriteny le izy fomba fijeriny député fetra amin'iny angamba teny an-dalana reo tamin'ny lahadiny fa mino fa nahazo vaovao ianao député fetra ama filohan'ny vondrona parlementaire moa sy olom-pirenena pino de fatako député fetra ko nge zavatra efa avy dekona zao tompona andraikitra mpitarika sampana sy ny sisa tena manakambary ianao a tena manana tokotsika namana faniry fa ny voalohany indrindra aloha de tsy sanatra itsika no ilaza teny fa ianao moa no nametraka an'ilay fanontaniana hoe sy nanao le fanamariana hoe ny teny efa mba nanana andraikitra any keo tao amin'ny fiangonana ary tsy dekona ihany fa filohana sampana araka ny tena nomboka tany amin'ny tanora ny sampana la kristianina fa tsy hoentina ireharehany zany fa izao no resahana rehefa tonga vampitoana kosa aloha tsy hoe sasany akory ny resaka de iteny ko ny tena fa aloha iverenantsika ny polemika sy ny toriteny nanahirana andry zalahy tamin'ny alahady teo tamin'ny fanokafana nany tao ampiasany ny FJKM mihitsy zany ary ne mazavaza raha miteny hoe diakona de FJKM mazao teny manoloana nareo izao fa tsy mbola nilazany zany izahay eny fa nany filora valomanana raha nomboka nanoana azy ny tena tamin'izy mbola tany amin'ny tiko arivo tsy malala akory hoe FJKM ny finoany zany filora valomanana zany fa ny toetsainy sy ny zavabitany sy izay le hoe maizy azy zay fotsiny zay no antony nanarahana azy sy nanoanana azy hatrany am-boalohany zay loha anankiray tiako apetraka ty am-boalohany ny faharoa dia inona no antony reny naninona ny tonga toy izao naninona ny nahatonga resabe toy izao ireny toriteny ny pastera zaka filoalefitry ny FJKM ireny ny any fijeriko azy de efa fantatsika loatra raha mahakasika nyreto nitoetra nyreto olony fitondrana sy mpanaradia n'Andriamatoa Andry Rajoelina ireto indrindrandrindra zareo TGV rehefa nisitaka tsikelikely moa zany am'izao fotoana zao ireo mandrafitra ny atao hoe vovonana plateforme IRD fa efa mitoka-monino iaho ireo TGV ireo nefa de mbola avava ihany tena hoe mitoka-moniny ireo ny antony reny de atsotra raha ny fijeriko azy tadiavina ho bakona fa mihevitra izy fa toy ny anaovany ny ACC toy ny anaovany ny CENI toy ny anaovany rafi-pitsarana toy ny anaovany tsindry sy ny fandikana andreo lalàna sy lalam-panorenana izay niariary tamin'ireny sini nataona 500 sy olombavambahoaka farany teo ireny raha efa voapetraka izany fitsi-pahapitikisana fa de ny foanana fotsiny zao satria zay no tiany TGV zay ny tiany lohandohany sy ny lohandohany eo amin'ny fitondrana hoe foanana fotsiny io na tsy azo sotomona tsony araky ny voalazany ny andininy fa 570 ka hatramin'ny fa 200 ao amin'ny fitsipika anatiny dia naninona ara no nisy reny ataoko hoe fimonomononany zareo lohandohany mpisorona ao amin'ny atoko TGV reny satria zao ny aloha ny fijeriko azy dia manamafy ny tenin'ny pastera zaka zay nitondra ny afatra avy amin'ny soratra masina tamin'ny alady teo nanao hoe andevoziny fahefana andevoziny vola asa izy raha nyteny ny voninahitra tsy zaka an'ireo olona ireo reo no nibaiko an'ireo olona ireo nininy no lazain'ireo olona ireo ka rehefa sehatra tsy afahany mibaiko na manindry dia ireny no ataony araky ny teniko teo ny senisy ny ACC no azo le atao an'ireny na tsy ao anatin'ny lalàna ary zany fa hoe ambara hoe entre guillemets na hoe anaty farankososiny tokony indépendant mahaleo teny reo fa dia nataony nefa zany de hitantsika miary areo zao mitadidy tany anivon'ny asa-piangonana ary misy fitanilana ao anatin'izany misy fitanilana satria apatsiahantsika mpanaraka ny fandarana miara-manonjy ny tenako hoe tsarotsika voatsela nge vo volana vitsy lasa zay nanao fanambarana ny congrégation des évêques na ny fivondronam-ben'ny évêque namotsipotsitra napatsia nanao rappel à l'ordre ny fitondram-panjakana io ny fitondrana misy eto amin'ity Madagasikara ity hoe tanterao ny zavatra nampanantenainareo asio ny mangarahara toy izany sy toy izany ny tenin'ny fivondronam-ben'ny évêque nandeha mivantana taminareo nanondro mivantana nareo izy tamin'izany fotoana nareo mpitondra to tsy nisy resaka mihitsy zay ne fanontaniana mipetraka ary lazaina fa manafangaro ny aty moa tsy resahako tsony lay binôme mako ato amin'ny boribory tany fahadimy sy ry zalahy rehetra zay mitovitovy am'ireny hoe
mieritreritra azo ho tapipahaizana, mieritreritra azo manam-pahaizana amin'ny zavatra rehetra, ainy avokoa ny zavatra rehetra, na ny fananatany io, na ny resaka toe-karena io, na ny resaka fitantanam-bolam-panjakana io, na ny resaka ny anivon'ny fiangonana io, na resaka kristianisma io, na resaka nininona, na resaka fivavahana. mialatsiny fa à côté de la plaque mihitsy ianareo, ary diversion ny tian'ireo olona reo atao, fa milivoliana saim-bahoaka ny tiana natao a, indrindra tahorininy reny a, etsika nandritry ny congrès paritra fitsenana ny président Ravalomanana tany atsimo andrefana tany Toliary reny, izay nisy ny sakatsakana nataon'ny mpitandro filaminana rehefa tena andalana, dia marina na nisy ary ny atao hoe fioarana n'lay sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana zay nisy fiarany zandary pick-up anankiroa na sakany teo niaraka tamina tafika vitsivitsy a miaramila avy amin'ny tafika nanampy teo fa nylamina na zay fioarana n'lay sakana natao zay satria maro be ny olona zay ny teo ary ny lamina za tsy teny hoe efa miteneny namana ny makasika an'lay hoe tsisy fitaratra vaky, tsisy varotra voaroba, tsisy trano tsy nisy nenina fa dia ny lamina toy ny tany am-piangonana na de teny amoron-dalana ara teny an-dalana ara no naneho ny hafaliany vahoaka nahita ny filoha Ravalomanana. Dia zay ny tokony ho lesona ho raisin'ireny mpitondra reny a, tokony handraisan'ny lesony reny hoe tsy aleo ny herim-bahoaka, tsy aleo ny herim-bahoaka ny fampiasana ny tafika sy ny mpitandro filaminana anakatsakana na amin'ny tsy ara-dalàna izay mitanila ny fanapahan-kevitra raisinareo, mitanila manavaka satria rehefa nanao ny TGV, nanao ny ekipanareo miloko volomboasary de tsy nisy ny sakatsakana na andrana sakatsakana na hity tsara ianareo zay tam'ireny, sa hanandrana reny nareo tondrakalako eto sa hanampy ny elema ianareo eto ary iverenako ilay toritenin'ny pastera tsy amin'ny maha FJKM hoy aho teo, sanatria mbola tsy niteny tety mihitsy FJKM amin'ny finoana raha fa isany manana ny azy io, mety misy ve ny lesoka, mety fa tsy nisy tsy lesoka, inona kely varavety aza anjaranao zay ny aino ka nandre no nandray zay tandrify anao. Fa misy ohatra anankiray ty fivonandritry ny fivoriam-poko tany akoatra n'lay teniny natao ny député Rambosalama omaly hoe amin'ny teny frantsay hoe ceux qui se sent mauvais se mouche, que ceux qui se sent mauvais se mouche. Rehefa mahatsiaro anao fa misy lelo de aisiny de manisiny ianao raha izay. Faharoa ihany koa mbola misy teny azo anambarana andriny ihany koa naninona ny tonga am'izao resaky zao a ireny toriteny reny de hoe mandray tsy raisina aloha voalohany indrindra ireo solitena mpanjakana tonga tany na olombo-tendry na olombo-fidy ary zatra manao hitsin-dalana sy zatra manitsindry ka tadiavy notsindrina hatramin'ny pastera le ray moa de tsy resahako tsony le binomako iny fa efa mirediredy fotsiny iny a tena mialatsiny aminao andre matosolombavambahoaka ny tena mety aminao a efa niantso anao ahako ndao tsika sy anao ifanatrika iadevitra momba nra raha-pirenena makapobeny na politika na toe-karena na nininona zay sahanao fa miandry anao ny tenanay, miandry anao a amin'ny naizanaiza hainao manjery fa tsy anao ny teny rery tatatata toy ny akofataka tsy miady vao mamela mosina anao a de mikopaka izy de manao taridositra izy de mitsoka de mikopaka tsy levo mivavon'le rangaha iny mihitsy ry namana fanitsy piainao lay hoe président Ravalomanana ary zay indrindra no anisan'ny tena nampalahelo an'ireo olona reo hoe ny finoan'ny président Ravalomanana nefa tsy niadretra an'izay président Ravalomanana mino fa olona kristianina izy ary tsy nandalo ny eritreriny akoriny hoe ho ataoko fisehosehony ty, ho ataoko fisehoana vahoaka ty fa iretsy sy akilany a zay pomba ny fitondrana no nietreritra an'izay aitakona fantsy no azo ny tany satria na tsy aro tena monsieur sentir visé io zay ny teny frantsay de araky le teny teny nisy ohatra saikoraisika teo makasika an'le fivoriam-bepokon'olona ohatran'izao misy mangalatra foana ny kisosi ny biby fiompy sy ny sy ny fambolena ao amin'ilay fokotany ao amin'le tanàna ao amin'le commune de namory ny be ny tanàna hoe tena tsy androso mihitsy sika raha mbola be de be toy izao a ny alatra tsy androso mihitsy ty fiarahamoniny ity inona ny zavatra nitsanga ny raha mbola be fa mbola be ny anaran'lay zala anankiray zay de tonga de nitony tena hoe zafady monsieur le maire ndray matoa be ny tanàna fa tsy za rery a no nangalatra n'lay kisoa fa niaraka tam'lay zodahako zany hoe tsy nisy ny teny ny anara mbola be teo a fa hoe
raha mbola be toy izao ny alatra sy ny alabotra eto tsy androso mihitsy ty commune misy atsika ity toy izay zany ny sary ty koraisina many raha mbola be de many izy a de miteny zay niteriteren'ny kobokobony marina ka ty no anitsiko an'lay teny anitsiko an'lay retolona ny fitondrany reto ho itsitsiko ianareo manao hoe tsy zaka ny ratsy fanahy tsy zaka ny mpanao ratsy zay miteny avy amin'ny soratra masina na isehoseho ianao fa nikobokobon'lay rariny kobokoboniny sy mahana tamin'ny zavatra natao a fa tsy nisy nanonona ny anarana ny teny zay député feny koa tany amin'ny pejiny tany tambazotra hoe tsy mbola nisy nanonona ny anaranareo ny atao hoe tsy nisy nanonona fitondram-panjakana ny atao hoe tsy nisy nanonona TGV ny tany amin'ny fanamariany fa tonga ianareo de tonga fofona tonga de niakatra teny ambony soavaly be ianareo izy ny teny frantsay dia sur vos grands chevaux de tonga de oa nefa inona tsy nisy nanaraka anareo ny olona mpanaraka tambazotra tsy nisy nanaraka sy nino anareo ny olona tany anivon'ny mpanara-baovao fa niomezan'ny olony anareo satria verina amin'ny tenin'ny pastera nanao hoe andevoziny fahefany anareo tsy mazaka lay voninahitra sy lay toeranareo de andevoziny voly anareo raha torak' zany keo mialatsiny andre mato ministry ny fiarovana fa tsy nisy resaka fanaovana tsinitsinina ny tafika mihitsy tao na ny mpitandro filaminana raha ny fijeriko an'ireny teny reny ny fiainoko azy fa raisinareo mivilana foana ny teny ray mandreny mpitandrina raha nylaza izy fa hoe avadio bala ny bala avadio masom-boly avadio angadin'omby ny AK47 na ny Kalaknikov ataovy an'izao zao tia sarisary teny sy ohatra namina teny ho fanatsarana fiainam-bahoaka ny nataony ayanao ny tetibolan'ny tafika fa alefaso makany amin'ny zavatra mamokatra sehatra mamokatra koa amin'ny akapobeny zay ny resan'ny tafika aiza am'izay ny fanaovana tsinitsinina ny tafika de io fanontaniana ho anao andriamatofilohan'ny andriamato ministry ny fiarovana fa tsy arahantsika mahita ve ny mobilisation ny mpitandro filaminana ataonao rehefa misy hetsika ataon'ny fanoerana eny anala kely eto amin'ity tanàn-dehibe eto Antananarivo nefa any ambadika rehetra any manjaka ny tsy fandriam-pahalemana tsy resahako tsony ny lalana ratsy fa efa betsaka ny mpanaka-andalana ny mpanendaka ny mpangalatra eny fa na biscuit kely ara ohatra ny tany amin'ny faritry vakina karatra iny biscuit kely ary de hitan'ny olona angalarina biscuit kely tsy haiko hoe na 300 ny anankiray amin'ireny nefa de niarana fitsaram-bahoaka mampalahelo de aiza amin'ireny ny manambany ny tafika andriamato ministry ny fiarovana satria ho avangongona reo to Antananarivo iary-pitondra mahana amin'ny ataony ny mpitandro ny filaminana rehetra de anao ny sahiteny hoe avadika reo le zavatra ambaran'lay toriteny le olona ary tsy misy idiranareo andriamato sy olom-bavam-bahoaka ny zavatra nidiranao ohatra am'izay de vao maika naneno sahoana ny ranonampango ary ny fomba fiteny vazivazy taloha zay hoe ny ranonampango lasa nisy voay satria io tantara ny Jesosy mamonjy io de tsy misy idira amin'ny président Ravalomanana mbola tsy levony vavony ngarainy mialatsiny aminao fa araky ny tena manao fomba nakofataky ianao ny fampiresaka mihitsy tsika amin'ny rahalahy aloha ny zavatra tsy marina toy ny teny ny ministre ny intérieur nylaza hoe tokony vaovaovao marina no ambara fa miteraka korotana fa de mbola mamerina ihany inga solom-bavam-bahoaka satria efa lanylainga lany morsa tsy hitatsonjy ambara te président Ravalomanana foana no resahany ary ny tsy nahazakandrareo any toriteny iny teny atsonjombe tamin'ny andro alahady iny dia ny fanatrehan'ny filoha Ravalomanana mivady aniny fanipompavahana iny amin'ny maifitsika mazy aloha de normal zany ary tsy tany le izy zay fataro nga solom-bavam-bahoaka sa nga gouverneur nga ministry ny angovo ary ny tiako resahana ihany keo misy solom-bavam-bahoaka nga anankiray manana andraikitra ao anivon'ny laika raha tsy diso misy an'izay mihitsy eo hoe fa tsy niteny izy solom-bavam-bahoaka vehivavy voafidy tamin'ny anaranareo fa ry mpitatasiaka rehetra ihany foana moa zany de tsy maintsy miteny mba anarotsaromana ho iateo manao intéressant manao zay anarotsaromana sy amilina ny saim-bahoaka tam'ireny hetsika ny poka be tany atsy mandrefany reny ohatr'zay zany zavatra fomba fijeriko an'ireny zavatra reny diversion reny rediredy reny ary manamafy vao maika nanamafy aza reny le ayahany tsy hoe aya nanamafy la afatra zay netiny ny ray mandreny mpitandrina makasitraka anao zay maka anao zay ndrindra pastera
fa toy izy ny toy ireny satria zay olomba ositra ianao ozy namana faniry araky nanamafisako ny tenin'ny faniry maly zany hoe olomba ositra ianao miafatra avy amin'ny baiboly avy amin'ny soratra masina no nentinao ka samy mandray zay tandrify azy ny tsirairay fa retsy moa zany de ohatran'le ohatra ny raisiko teo makasika mbola be de nylaza tsy nanontaniana de nytony tena de ny raisy-potsiny de ny vahoaka no hitsara hoe nety ve sa tsy nety reny fihetsikiny pomba ny fitondrana izay tena hoe tsy mahazaka fahefana matombonynahatra matombola ary mbola manana ambara momba anareo zay na momba mifanananareo am'izao fotoana zao aza fa mbola ho avytsika hoe taizany nahitanareo andreo vola be rehetrarehetra vidananareo andry ry toerandry any andrefandrefana any aty amin'ny boribory tany fahadimy aty manana ambary zay fa tsy hitabataba eo kory nareo de tsy sahiteny zay sa ary zay tsy anankirotana andre mato ministry ny fiarovana na ministry ny aty-tany fa ianareo manakatsakana na io ny mety hiavin'ny korotana fa hitanareo tsara fa milamina foana izy rehefa manao etsika ka dia tandremo amin'ny teny sy amin'ny fihetsika ataonareo mpitondra ihany koa fa tompona andraikitra ihany koa ianareo raha sanatry misy korotana eto amin'ity fireneny ity izy ty moa zany lenga ministry ny angovo de tena hoe maratra ny foko fa mba fantatrao moa fa naratra ny fony vahoaka malagasy any am'ty jirama ty fa ampite amin'ny fitaovana isa-tokantrano ny faktura tsy hitanono ampizakainareo an'le vahoaka maratra ny fon'le vahoaka malagasy am'ty délestage ty mba tokony mba hisitraka ohatry ny firenena rehetra izy mba manana jiro tsara nambaran'le filona ny endry anao teo zany ga ministra ny amin'ny hoe miala amin'ny maizy ny dira amin'ny mazava fa hitondra fahazavana le filoham-pirenena ty kinanjo maratra ny fon'ny olona am'ty vidy tsoloky ty maratra ny fon'ny olona am'le solika am'tapoka fa samba tsapanao ve zany fa rehefa voadona mafy ny ohatra ny raisina mbola ohatry ny rano fa tsy ohatry ny jiro le ministry ny rano teo fa mbola tsy niteny le rano ane nandraisana ohatra teo e fa izy tsy niteny le ministry ny rano ka izy koa raha miteny eo de miverina am'le maratra ny fony am'le volamena nanjavona tao anaty kofra 73 kilo tao anatin'ny fotoana ny tantanany daholo zany zakan-javatra rehetrarehetra zany ka za mianan-kendro de zao zany le hoe izy afidinareo Jesosy Kristy sa Barabasy nenay Barabasy ohatry zany nge le style an'reto olo reto e satria manelingelina azy amin'ny fahamarinana ny tonon'ny tompo de manelingelina azy koa le fahamarinana ny resahany lay pasteur ny resahana manahirany ty le blague netiny député fetra teo manko mandray an'le blague efa diso fantatry ny rehetra mitory teny arivarivo pasteur ao anatin'ny herinandro masina de anatin'izy mitory teny io ahitsino fomba fiteninao ny fitondrantenanao io ajao ny tokantranonao alaminy tsara aoka ianao mba mpanompo mendrika eo anatrehan'ny fiarahamonina sady miteny izy manondro de lasa voatondro any an'le namana ray de maty ny jiro de rehefa maty ny jiro nitsangala le nama de lazava fizako mbola nanapika ny jironao fa tsy ianao ny voatononao anatin'le izy fa mipita ny afatra any amin'ny rehetrarehetra de rehefa mahatsiary voatonona le izy de mijoro le olona de mampalahelo mandray tsiraisy ny otrony tsipolitra de aloha enotsika kely izy député fetra inona momba atonon'le olona maly mandeha daholo ny raisina ny solomaso raisina ny taratasy tsy hitanao maninona ohatran'izao mba amboary tsara raha misy mpahay communication miara-dalana amin'iny olona iny de ampianary communication tsara fandraindray miteniteny foana efa tara loatra efa tsy mandray nininona tsony reny raha zao vao hianatra mialatsiny efa tsy mandray tsony efa saturé le de zao aloha vetivety kely itsika le miteny hoe tsy miaraka ny sary sy ny feo le synchronisation zany resaka connexion le izy efa mijery azy eo fa alisiando de hitatsika eo fa aloha alefa tsika kely ty mba tenentsika hoe ohatry zao nge niteniteny foana le olona de ozytsika hoe cautionner-le fanjakana ve ny zavajavatra ohatry zao ndao arafaly nay anazy aloha zany ambampamakafaka de le izy ohatra ny andro mihitsy pastoriny satria raha hitatsika nitahaky anytehaka atao moa zay nijeriny sary de président kafalimanana filoha teo aloha izy tahaky anytehaka ka zavatra efa nomaniny iny satria solo tena ny président kafalimanana fijerinay izy aloha sao de izy andray no ambady tsisy ambadika iny fa asomeny ny zavatra ataony indisy mihitsy fa na de tena nataonay ary zay moa tsy hanonanarana satria tsy mitovy finoana izay fa tsy fanarahana ono atseto fa mbola moka ny fomba ofisialy izahay satria zay de nanao fanadidina rehefa mitory teny pasteur de tsy hevitsika marerina natrika teo tompoko
fa nisy olona hafa finoana samihafa any mpanjakana nasaina ka rehefa mitoro-teny izy any amin'ny mpinony any amin'ny ondriny de teneny zay teneniny fa tsy izy ny amin'ny lesona any mpanjakana. Le izy nge tsy hitako mahalatraka de misy ianao za monsieur le député de tokony mpanao orona tsara kely reny ianao hoe le nove gasy le etriny sary ianao zao eo zao de miteny hoe rehefa nijerevana iny sary de président Makavalomana nitarika ny terre fa tsy midika akory zay fa izy no tao ambadiky reny finona ny tianao teneniny mahaza mba mampime député fetra ninitsika nalefa mbola sy nalefatsika koa le anankiray tokony erana hono nitory-teny ohatriny reny vous êtes malade mihitsy reto olo reto zany hoe le izy hoa zany de zao efa tsapan'reto olo reto fefambivotra sisa le fe-potony ipetrahanareo eo amin'ny fahefana io efa mbivotra satria efa zay nge le hoe efa miasa Andriamanitra vokatry ny fiasan'Andriamanitra ao aminareo daholo io zavatra rehetrarehetra io mahatonga saina ny zava-misy amin'izao fotoana zao ary mampiteny ny olona ny Andriamanitra mba hahatonga saina ny vahoakany député fetra marina tokoa zany ary efa diso fantatry loatra raha tsy ny tenako rery fa ataoko hoe ny maro indrindra boribory tany fahadimy sy ny mpanao politika amin'ny ankapobeny de efa mahalala hoe manahoana ny fomba fanaony zany solom-bavambahoaka zany fihetsika nyrediredy maraina atoandro ariva ataony nefa de mba hoe ray aman-dreny solom-bavambahoaka aloaloha le politika nidira kely vetivety satria mbola niteny ihany koa izy tao anatin'io nanao hoe andeha irery izy nisa de adiniko matsy ny TGV eto Antananarivo renivohitra alao andeha irery fa mety aminay fa itsipona kotra eo elahy fa miseho azy mba iza reto olo reto alao toko elahy fa zay mifanao elahy zay mitsamy mba hoe mafy biara politika mihitsiny fa ireo olon'ireo anie na eny an-dalana miresaka ianao na ny am-pivoriana na ny fianakaviana na ny am-piangonana na eny ambony posy ohatry nataonay tany Toliary sy ny teny ambony bajaja sy tuktuk dia tena samy laza manambara fa tsy manana olona ray ao anatin'ny zato itsony reo olona ireo tsy manana olona ray ao anatin'ny zato reo olona ireo mbola ataoko hoe resy lahatra amin'ny flo Andry Rajoelina tsy manina mbola atao fofa flo ianao sy io solom-bavambahoaka mpitarika ny TGV ny boribory tany fahadimy io de zay le tena hoe fampandrina drisa fampiororona bluff zay ny tenena ny teny français zay ny be debe ao amin'io fa rehefa tena ny zava-misy pokaty mialatsiny andray matoa solom-bavambahoaka na moa miatso anao foanany andaotsika iadevitra de ifanatrika ao zay ny tena mety alokotsika mifanatrika aleo reniny vahoaka ny tena zavatra marina satria samy solom-bavambahoaka tsika samy nanana olona ny fiditsika teo avoaka eo reniny vahoaka eo ny tena marina satria mahakasika boribory tany fahadimy mety azo lazaina hoe mahasolo ihany ny minasamy hafa aza Antananarivo renivohitra misy enina eto distrika fa amin'ny ankapobeny mitovitovy foana ny problema mitovitovy ny olana mitovitovy koa moa fomba fanaonareo mitovy de ifampitady eo tsika amin'ny raha lahy ho avy moa zany tsy manina fa tsy androko mihitsy anatanterahana an'izany fa aloha iverenako ny teo mahakasika n'inylay fanambarana natao satria sady nanao fanambarana izy mahakasika an'iny mandroso miembotra izy mamoaka mampiditra izy amin'ny président Ravalomanana zay nge ny teniko tena mana faniry sy mpiaino ajainy ny filoha Ravalomanana ny tena tsy zakany izy foana ny tononona lazay ny fananakorotana tao amin'ny Jesosy mamonjy fa efa milamina hony fa oviny président Ravalomanana moa no namonjy fanimpampiavahana farantao fa efa taona maro any izy ny tsy nandalo tao amin'izany Jesosy mamonjy zany fa neny lalao Ravalomanana sy ny sekretera jeneraly tamin'ireny fifidianana munisipaly reny no nandalo tao tamin'izany dia mahagaga président Ravalomanana foana ny tena tsy aritry leranga satria miororo mihitsy vao maheno ny anarany fa diranovana mihitsy vao maheno hoe président Ravalomanana vao maika moa hoe ny finoana raha ny FJKM nanatrika ny fanokafana tamin'ny alalany fanompampiavahana ny fotoam-piasana tena tsonjombe iny izy vao maika losa na ampiny toritenin'ny pastera asaiky torana kopakopahana mihitsy anga manatao tany ampijerena terytany de izao aloha ray aloha mialatsiny fa mety tsy de misy tsisy idiran'ny politika zany zavatra rehetrany fa kosa aitsy mialatsiny fa tsy fitely izy fa izao kosa ay le fa kosa hono tsy fiteny alatsiny mpampianatra malagasy tamin'ny fahiny tany Semigany tany sy tany amin'ny Stella Maris fa hoe tsy fiteny le hoe fa kosa fa misy honya eo anelanelany ka de fampianarana diso ny nataonay raha sanatrika mbola namerina toy izany ka de ahitsiko zay hoe président Ravalomanana ny tsy aritra reo nefa arakaraky ny ataonareo toy izao na sakatsakana na naratsiana vao maika
manitra fa maika mamiratra eo anatreh amin'ny vahoaka de tsy hitanareo tsony zay asiana ny tenanareo sy ny tongotrareo sy ny sainareo fa mila tena ampitapy anareo mihitsy lay zava-misy am'izao fotoana zao dia président Ravalomanana na inona tsy maintsy mandeha izahay tsy maintsy manaraka azy ary ny tim maninino no teneninareo tsy azonareo kitikitihana ny FJKM maninina lazainareo tena hita raranareo raha mikitikitika eny de miteny aminareo azay tsy amin'ny mampanarady tsy amin'ny mampilo FJKM mantenako mpianakavo finoana FJKM mantenako tsy misy idiran'zay fa aza mikitikitika eo de akombony ny vava de neny am Jesosy mamonjy alamina fa ianao ny nanakorotana atao am Jesosy mamonjy nidiranao ny voka-pifidianana zay nisy zavatra tsy ara-dalàna de mibakonao ny tany anivon'ny préfet Anatananarivo de namoaka récépissé nantaky aza ny akilany hoe ndao amarinina ndao asina confrontation andao amarinina indray mandeha nisambato isaina indray mandeha fa tonga dia namoaka nytao anivon'ny préfecture de police hoe ara-dalàna ny nanatanterahana iny de io korotana mbola tsy nisy toy izany to anatin'ny firy-taona nitsanganany ny ao anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy mampalahelo lay mpino Jesosy mamonjy am'izao fotoana zao fa lasa mifanavaka hatramin'ny fiaviana ny nidirana tao Andriamatoa sy olombavambahoaka ny boribory tany fahadimy no mahatonga an'izao korotana tsy misy fiafarany ao zao lasa mifanavaka ao nisan'ireny fampitorahana WCza tao no ny fidiranao iateo amin'ny raharam-piangonana ka raha tsy toerana ianao raha anao ny tsaratsara ny resaky ny FJKM ny ao aminao raha nakorotanao tsy voalaminao aloha ny aty aminay alaminay ary tsy misy ninina lamina ny aty fa milamina ny aty anivony FJKM raha azon'ireo natao no ny sambotra an'iny fa manandrama ane de milaza aminareo zay kitikitio ane ny mpitandrina FJKM manafatra anareo zay tsy ampiady olona ny ataona eto fa io menasy atao ny ministry ny fiarovana ny ministry ny atitany nanao fanadihadiana nge olona député inona fanadihadiana de mamagaga hoe fa en vertu de quoi no ahafahan'reto olo reto manao fanadihadiana amin'ny alalan'inny mbola fandrendrena sa bleu fotsiny zany bleu sy fandrendrena saim-bahoaka zany efa fantatra amin'ny fanaon'ireo zany ndray tonga de efa fantatra reo fa zay fa laingy vo miteny reo laingy andray zay vo miteny reo fitaka andray zay vo miteny ndray tsindry ndray zay ary tsisy anaiky ny tsindry ny laraky ny teny zay mifanao ela tsisy oa da lainy laha am'zany tsony eto ampy zay ary ty teny midi ty zao ohatrao matsy tsy reraky ny manaraka efa tononoko miditsy manina 2 congrès pour démarrer les hostilités Antananarivo avy manao fionana de sakatsakanana satria le dynamisation ny team de nanao koa le TGV eny hatramin'ny segy ary moa tazatika tany ny tany analanjorofo fa malalaka ny azy nanao koa ny tarianany nanao koa izy zao ndray tsy manao congrès partre io ndraiky io ny fa anao congrès partre ahoana moa le atao ny mpanenjika toujours afara lasary zareo ngelizy ka zay izy moa ny manenjika anay am'zao tsy anareo anao congrès partre anao congrès partre koa ny zala tsy manano miexiste tampoka ndray le TGV nefa ny afina atao ambadiky le IRD foana hatram'izay ohatry ny antoko maty ane le antoko e zany mihitsy zany mahakaka be ny any le izy maninona tsy nandeha zao ny MMM mandeha misongadana tsara tsy sanatriny zany koa fa le TGV tsy hitanao izy moa ny tena mpitarika voalohany anankiray an'le TGV raha ohatra ka voafaritry ny lalam-panorenana tsy afaka hitarika an'le antoko Andriamatoa Andry Rajoelina aiza misy secrétaire national enina zany zao de tena tsy fahaizana politique zany afahafa le so imo raha tokantranonareo ka le fitaritra ange am'zao fotoana zao de secrétaire national le ilay nozy anao hoe le nangovotra tompoule de cher iny ilay ny ororo ny loalina ilay nikoretaka le hoe za koa nge madekônina de maninona oadray inona ny dira ny madekônina anao olona tsy ara-dalàna ianao ara ianao ny tokony sandro joro voalohany raha tena fahamarinana ny tena amin'ny mahakristianina hoe ianao zany ny tena solotena n'lay mpandika lalam-panorenana tamin'ny nanendrenanao gouvernora fa ianao ny tokony nanohatra ny fanendrenanao gouvernora ny amin'ny hoe chef de région ny tsy ara-dalàna io tsy ara-dalàna io ianao io ianao le nalay ny namana faniry ohatra iny ianao ny tena tsy ara-dalàna ka zao hoe mal placé ho iateo raha hitsaratsara ny hafa eo mody miondrikondrika eo eo nangovonreo izy ty nge tsy resaka Laurel Siardy satria izay mihitsy le izy ty raha atao sary tsy resaka comédie tsy dessin animé ty tsy film Laurel Siardy ty mialatsiny raha ohatra misy fitovitovizana ao anatin'le zavatra teneny koa fa mampomena reo fa ty zavatra ataonao re ty tsy mampome fa alefasy hoe samy mpanao politique tsika samy solomavamboaka tsika alefasy ranga vonony zay izy ny fampitana aminay fa zao mifantatray matanjaka ny team tarian'ny président Ravalomanana tsy hainareo toainy io de ajao fotsiny lalàna de ampitovio ny fitretena nretraretra de aza midimiditra amin'ny raha ampiangonana
fa tsisy toriteny hoentina iarana araky nyteneniny faniry zany eo mila manangana direction ve reto olona de censuré tany amin'ny fanaovan-gazety tany amin'ny taona 7 nge nisy an'izany e de nentina tany amin'ny intérieur zany a de hoe bon reto a hatramin'ny hira hoe reto ny hira alefa de bon zany tonkiranareo de ahoana l izy mety azo alefa zany fa ty zany ny toloteny de hoe tokony niarana l izy a zay koa gouverneur de kona amin'ny areo koa misy de kona tena le olona ve ndraindray ohatra misy zavatra saika voateny mivava misy ndraindray am'le izy io zao le izy io mazava tsara ny avoaka ny pejiny Kolo TV misaotra mifaly tokony ierana ozy izy am'rehetra ny toriteny ataon'ny pasteur ny gouverneur n'Analamanga diakona eo ihany koa ireo mpikambana antoko ity tsy nierana zany de zay le antaniko hoe micautionné an'izao ve le olona anaty fitondram-panjakana hoe ohatran'izao ny hevitry ny olona miaraka aminareo kitoatoa-kevitra mba ampiasao le babakon-doha rehefa miteny fa tsy alaina ny solomaso de apetraka de akarina de raina indray ny taratasy de atao ohatran'izao reny midestabiliser an'le fomba fanehoana hevitra reny amina communication mipetra tsara rehefa miresaka ohatran'ny mifaniry tsy miala ny solomaso mipetraka tsara tony de miteny de metsika ny tanana manao an'le fanazava-kevitra miargumente tsara fa tsy manao ohatran'izao anao de manao ohatran'izao anao de manao ohatran'izao anao de ataonao de lasa miteniteny foana nefa rahanao zany fomba fianarana moa zao anatin'ny communication fa ohatran'ireny zao de hafahafa be de olona izy andeha anaiky an'izany zay le niteneniko teo hoe ao anatin'ny fiangonana FJKM nge misy an'le hoe sefaly ho an'ny sefalista de malala tsara mihitsy ny laika de mianatra toroteny mianatra ambatona akanga mianatra momba an'izany fomba fitorina teny zany laika de mahalala tsara izy hoe ahoana miafatra teraka ty fa zao atsika pino FJKM za anatiny tompoko zay eo anatiny tonton fetra tonton mota ao anatiny député fetra rina ao anatiny tany mafy ny finoanao mba tsy siaka ny sady boninahitra ao mijorotsika aza ampirorondreto olona ray roa telo efatra dimy tsy mihoatra ny ratsatanana zay tsy mihoatra de reo manaonao conférence de efa inona ianao fa milaza efa kelo asisa ny fotoana ijanonanareo eo za de efa niteny teo fa niaky tany gouverneur rehetrarehetra zay sady extra ny anticonstitutionnel io nul no navenu kotina tsy misy 0 sur 10 izy raha mora favori de manefinareo rehefa hoe inona dolo famoahambola nataonareo rehetrarehetra pamoahana taizinareo nanosiniam-bola zay tsara dalàna niaky tanataonareo tsy maintsy ho antanina daholo ny zavatra nataonareo rehetrarehetra reo fa tsisy ho hafa be leto ka zareo efa mahafantatra an'izay député fetra hoe tena am'le machine écrire na nanao na tsy nanao de arry zay manko le machine écrire manoatra an'izao de le akisakiny de zay le izy any amin'ny anketa na nanao anao na tsy nanao de arry satria anao nanitsaka lalam-pandrena nampantsany mbola tenentsika maninona zao tsy tendrena le gouverneur satria fantatry le fitondram-panjakana fa tsy ara-dalàna le izy de banga le gouverneur ary asava satria lasa natao ministre ny intérieur le gouverneur de le iry zay parsa kely teria loatra mangorona esorina de banga le toeran'le any de atony ny ambaran'ity gazety mpiseho isan'andro ty io izy tandapa na mitaka andrajoelona avokoa sombony kely fotsiny vakiko député fetra de apiniko anao le izy tena ngeza be ny zavatra fanadiadiana sy ny loharam-bavao azon'ity gazety mpiseho isan'andro ty de mba tsy hoe itsika no miteny an'izany satria efa nresantsika teo zany fa mba hoentina amin'ity gazety mpiseho isan'andro ty zany mandeha de mandeha ny resaka ankehitriny ao andapa ao iavoloasy ambotsiroatra ao fa misamboaravoara zay tsy izy ny rivotra politika ao raha loharam-bavao azo antoka azo avy ao de atezitra mafy amin'ireo tandapa ireo ingamam-bahoaka satria na tsy ary teny ho voafitaka voalaza fa tatitra diso ny akamaroany azo ny hatram'izay noho ny filana dera sy ny fiarovan-tseza ataon'ireo olona manodidina azy tsy misy tena mahasamilaza ny marina izy ireo fa misolelaka avokoa mandainga ho ny filazan'ny sasany ary metsara velatsi ho ny ankilana raha loharam-bavao azonay ho ny mpanao gazety ato zany hatrany dia manontany ireo olona izay nahilikiliky ireo tandapy ireo ingamam-bahoaka kehitriny hatrany amin'ny fanendrena ireo gouvernora no voalaza fa nahazony fitaka silainga amin'ireo olona natolotra teo anatrehany tsy izany ihany fa hatramin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa koa ary koa
ary ny mpiasa-panjakana ambony izay natao lehibe hanatanteraka ny asa any amin'ny ministerany. Voalaza ny loharaham-baovao hatrany fa mikorotana izay tsy izy ireo mpiara-miasa amin'ny amam-bahoaka ankehitriny ka mbola mandanga ihany satria mampiasa ireo Facebook hoentina nazavana saim-bahoaka sy ilazana vaovao hitsikerana. Ireo olona ireo izay milaza ny marina sy ny tena zava-misy any amin'ny sehatry ny fiarahamonina isan-karazany. Misy hatrany ny fandrahonana mihitsy aza izy ireny. Akaiky tokoa ny fifidianana ka manomboka miseho ny fanehoan-kevitra maro isan-karazany izay mifanohitra. Maro ny fanankany nataon'ny olona ny fitondrana. Ny volona fikambanana sy ny fihevana isan-karazany dia efa samy maneho ny heviny avokoa eo anatrehany tsy fandehanana ny raharaham-pirenena sy ny fahatsompana tenana amin'ny vahoaka. Be loatra ny mpisolelaka sy ny mpiaro tombotsoa manokana manodidina angama-mbahoaka ka tsapany ihany zany ankehitriny. Somary efa tara ihany anefa ka mila fandraisana andraikitra maika de maika izany raha toa ka mbola anatena omeny vahoaka fitokisana izy amin'ny fifidianana ho avy eo. Zay tompoko ny lahatsoratra tamin'ity gazety mpiseho isan'andro ity mba nivakitsika ihany izy satria zany zava-misy député fetra. Saika teny hoe zany zava-misy zany malaza fa zany aloha zany namara gazety sady amaraparantsika député fetra fa tonton mota sy riny efa ao. De mahakasika ny amaraparantsika ozy izy namana fanira rehefa fotoana tokoa fa reo tazan'ireo ny ekipa zay tokony andraindray nireo leto am'izao plateau zao dia mahakasika an'iny no anisan'ny amaranako azy teny ny ministry ny fiarovana hoe tsy misy ifandraisany mihitsy anay ny valiteny sy ny fomba nandraisany le fanehoan-kevitra ilay mpitandrina miampy ny fanehoan-kevitry président Ravalomanana tamin'ny kabary farany nataony hoe tokony iverina andakazerina iverina amin'ny tena andraikiny ny tafika. Ny tiako resahana eto mantsy dia le lazainy ny ministry ny fiarovana fa fanaratsiana na fanenjehana ny tafika. Lazainy fa manambany. Izany manambany ny tafika teo. Filazana ny marina tao anatin'ny laharana misy ny tafika malagasy izay fa 720 ao anatin'ny 430 aty Afrika no nataony. Ny filazana ny marina ve fa hoe ambanina moaga ny laharana koa ny faraparany ambany. Tsy mila ambanina ve fa ambany lay laharana. Zava-misy no nresany. Haizany misy fanambanina sy fanaovana tsinitsinina am'zany Andriamato. Sa ho atao hoe faharoa. Zay ny tadiavinao. Alao fantatry ny vahoaka zao no toerana misy atsika. Satria tsy misy le fifandanjana eo am'le tetibola sy le fahantrana le firenena. Misy ny lara-pahamehana araky ny tenin'ny paster de tokony raisina arak'izay le izy. Hoe any amin'ny famokarana ny tokony anatotonana vola kokoa atao misimisy. Fa tsy olanina ty amin'ny resaka tafika izay nosy isika. Mariny betsaka ny sisy tany. Fa misy ny lara-pahamehana mihoatra noho izay mifandanim-bola amin'ny resaka tafika na resaka fitaovana fa any amin'ny famokarana zay no amaranako ny zavatra fa dia mampalahelo ilay famadiana hatrany rehefa tianao vonona ho any alika de lazaina fa romotra. Teo moa zany misy ohatra na omby teo elefanta fa tsy resaka ny renitsina satria asa misy matsiary tena omby ve, misy matsiary tena elefanta ve, misy matsiary ina fa dia njarany tsirareny mieritreritra hoe inona no afatra tokony ho raisina tamin'ireny toroteny paster ary nety reny zay makanao pastera. Ny amaranako azy farany dia makasika ny ditany atoliara ihany ivelany le tsoromenootra kely ny resako ry mpiaino ajaina hoe nanaona ny lalana de efa ndresahany namana zay fa nandalo melo teto hoe potika ny lalana. Fa ny fanontaniana tiako apetraka ao anatin'izany rehetra zany dia hoe nakaiza ny volan'ny fer. Mila valy ny vahoaka malagasy. Mila valy ny vahoaka hoe nataonareo inona ny vola zay tokony kojakojanona ny lalana. Tsy vita ny lalana ihany. Fa ireo mpandraraha ihany koa zay hatramin'izao tsika miteny zao tsy naloa ny volany zany ao anatiny. Tonga ny grevin'ny transporteur any amin'ny lalam-pirenena faharoa. Grevin'ny mpitatitra. Satria tena hoe potika ny fiara. Sy mba alohan'ny fotoana tsy amin'ny fotoana ny piesy ka tsy maintsy soloana. Be de be zany ny fandaniana atao dia zara raha misy tombony ny asa atao. Dia miandry izahay Andriamato prime ministre sy Ramatoa ministre ny vola. Nakaiza ny vola ny fera. Fa te potika hatraina manomboka eo Ambatolampy araky ny tenin'ny député Rambosalama mandra-patonga anatoliana akoatra ny tapony orombe. Aratsiny izay ny Flora Valomanana tamin'ny fotoana mpitondrany no nanao izany nefa dia reny nambanina reny moa lalana tsy finanasana mbola tazomina zay evidiso zay hoe ny lalana ny
tsy azo hoanina de ao anatin'zay ihany ko ty resaka karama satria nyresaka an'zay ianao to hoe migreviny etsy ozy faniry teo a migreviny eroa mampalahelo lay mpiasa malagasy mpiasa any am tsy miankina satria mbola tsy nisy teto amin'ny tantaran'ny firenena sy teto amin'ny tantaran'zao tontolo zao zany hoe naka nandray fanapaha-kevitra fa ho asonitra ny karama dia mandray fanapaha-kevitra ndray averina amin'nisy azy a teo aloha taizany mbola nisy zany raha tsy ty fitondrany ty de ary amy toritenin'ny pastera mody amily viliana ny saim-bahoaka zany nisy zany teo moa efa nyresahako teo nyresaka ministry ny intérieur amresaka fitoniana tsy ho avaty am'tiako madagasikara sy ny fanoerana mihitsy a raha nyresaka korotany zany fa izao fotsiny teninay aminareo alao tahaka ny ataon'ny tim manaova koa congrès paritra tsy maninona fa ampidefitsika fa aza foronona dolo zao tsanga tsy amanorana hoe nde ho any amy spectacle ozy le compte fekindrareo mbola ho avy koa ny fotoana nadinana an'reny olona reny mbola ho avy a de ny sasany ray nylaza hoe montazena sara zay teneninareo fa tsy fomba anay zany tsy fomba anay dia ny farany indrindra dia mahakasika ny fanaony moa mahagaga hoe tsy sanatria ampiadin'ny finoana akory fa tsisy mampiadiny finoana zany na ny FJKM sy ny katolika sy ny apokalypsy sy ny anna ny FFKM sy ria fiangonana zandra sokony sanatry mivava mandeha ny politika de mandeha koa ny asa fanimpona eny anivon'ny finoana isatsokajiny ka ratsy toerany nareo zay mpanome ohatra ratsy maka ny tsy anjaranareo maka ny anjaran'ny malahelo za tsy tena akory am'dimy fanananareo toy ny ao anaty baiboly de omeny mahantra sy ny malahelo fa nefa de ataonareo zany ny fanohatra an'zay manao hoe maka ny anjaran'ny malagasy efa sahirana sy malahelo ianareo dia ho avy ny fotoana mbola anadinana anareo de atsaharo le family viliana le saim-bahoaka fa tena ampy zay ny fampahorinareo vahoaka ho anay tiako madagasikara ho anay ivatinivony fanoherana dia ito io ho tetezinay ny faritra rehetra manera ny madagasikara de raha te ahita ianareo hoe asivy sakana ihany ny an'ny TGV tsy ny sakana anareo mitanily ianareo de rehefa mitiako madagasikara de andrandramanareo le manakana de hiara-ny atezeram-bahoaka ianareo de olazaina aveo fa izahay no nanakorotana azafady tompona andraikitra ianareo am'izay fotoan'zay na ny ministry ny fiarovana na ny ministry ny atitany na ny prime ministre na ny filoam-pirenena fa zay efa nampanantena anareo fa anao etsika milamina amin'ny etsika rehetra zay ataonay anatin'zay no metrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafa dia misaotra ny fandraisana sy ny fanetanana teto am'ty plateau miaramonja namana faniry de eo moa ny namana Rina Rabe Mananjara tonton Mota andraindray ny relais eto am'izao plateau zao ka de ao anatin'zany no irarina soa atsika rehetra mba ifakahita soandray amin'ny herinandro manaraka raha ny amy tenanay fa misy moa namana zay fandihy mety solombavam-bahoaka sy ireo invité isatsokajiny zay manan-javatra ambarabetsaka manoloana nyzao raharaham-pirenena zao ka dia anatin'izay no metrahana samy tsara veloma mandra-piresaka tompoky lahy sy tompoky vavy eny ary de misaotra ny député fetrika fa tonga de heditra moa zany Rina andrainy tonton Mota misy fandrindrana toerana zay io zany ay de isaorany député fetra mbola hiasika zavatra maromaro izy am'izao marainy zao fa tonga de omenany député fetra omenany Rina moa zany fandaminana ny eto amin'ny plateau petsaka ny zavatra ho resahantsika rehefa aveo fa i Rina indray moa zany efa nanomana de ama hoe efa nanomana ny Rina de ometsika azy indray aloha ny fandaminana indray zany toy ny fandarana Rina fa de raikitra indray ary ty de any amin'ny Rina indray mibaolina zany zany ndray zany zao ny saofera aloha isaorantsika ny député fetra zay atsivona ihany moa fa député zany zay alany tamin'ny alalany tiako Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahadimy sady lehibe ny parlementaire tiako Madagasikara ihany koa io niva miparlemanta eto amin'ny firenena ny resaka momba ny fiainam-pirenena tsy maintsy mitohy ary ny olona dia tsy afaka tapenanao vavy samy lazan'zay teneniny zany eto amin'ity fireneny ity fa reny le zavatra teneniny reny de samy manany lazainy ary mpitanjana de mandinika ary sao tsika mieritreritra hoe sika eto Madagasikara ihany no mandinika ny fomba fiteny maro samihafa fa hatrany velany ihany ny firenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara zao de mamakafaka an'ireny toe-javatra reny hoe nisy toriteny teny Antsonjombe fa inona hony zany
de hoe nisy natsiary voatsindrona hony sinsisa fa le dikan'le torti atao hoe torteny mihitsy angamba no tsy fantatra ny sasany eto akaiko toy tonton mota zay efa pisehatra eto amin'ny miara-manontsy MBS Radio Mada izy tonton mota miarabanao aloha dia ny tonga de omenanao avy hatrany ny fitenenana apetraka amin'ny fanontaniana manao hoe de ataoko hoe raha tsy diso dia ianao dia mpianatra mpitoroteny teo anivon'ny sefala raha vao miteny hoe FJKM de mahay an'izany ary ny sefala zany misy hoe miovana momba ny mpiandry de eo anko ny fianarana momba ny toroteny olona nianatra ianao zany fa tsy miteniteny fahatany ary tonga de ndeha amitaniko anao hoe ianao mpianatra toroteny inona ny azo ambara satria fotoana an'izany mihitsy zao ianao ihany koa mbola tsy nandro hevitra raha hoe taty amin'ny plateau momba n'iny tamin'ny lahadiny ndahoary de miaraba ny rina miaraba ireo mpisehitra rehetra ito amin'ny radio télé MBS sy radio Mada miaraba ireo mpanaraka izao fandarana miara-manonja izao na ny eto toerana any amin'ny faritany any ny any ampitan-dranomasina tsy de saika hiteny loatra momba ty toroteny ty fa lasa nisy resa be le izy de mba milaza kely fotsiny le resaka toroteny tamin'ny lahady ange le olona angamba tsy de zatra loatra n'le izy fa tao anatin'le perikopa nraisiny reny-dolo ange ny tenenin'ny pasteur Zaka de zay no ny teneniny ary tenin'Andriamanitra de tahaka ny sabatra lolela ozy ny soratra masina manindrona ny vosiny fo misy ny olona natsiary voatsindrona zavatra mitrangy zany na any am-piangona na am'izay tsy kabary diso ange ny tenen'le olona hoe rehefa kabary de tokony miera aloha hoe ohatr tsy kabary ange ny toroteny olona ohatrany hoe mpaminany io ny toroteny io de zay ny tarihan'ny fanahy masina azy fa tsy kabary ny nataony de inona ny zavatra tokony atao nisy olona natsiary voatsindrona zavatra mitranga tokoa zany na FJKM izy na tsy FJKM izy fa teo izy matsiary voatsindrona de ny zavatra tokony ho atao tia ndray tsy mbola nisy ny teny angampo ty rehefa matsiary voatsindrona ohatran'ireny le olona de tokony hibebaka izy zay aloha satria matoa ianao voatsindrona atao hoe suite logique zay no izy satria le tenin'Andriamanitra ao anatin'le perikopa mihitsy sady mahitsy ny marina ka raha voatsindrona ianao de tsy de marina loatra angamba ianao zany ka zao tokony misy asa ataon'ny FJKM ndraiky io zay tokony maniraka ny mpitoron'ny filazantsara AFF zany hiasa amin'ireny olona ireny amerina azy eo ambala zay angamba ny tsy niresahana loatra fa le resaka hoe izay matsiary tohina mihitsy normal zany araka ny tokony ho izy araka ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra zany aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra de zao ara-dalàna raha misy voatsindrona fa le olona voatsindrona tokony hibebaka de tokony hiasana izy hiverenany amin'ny ao anatin'ny valan'ondro zany zay fotsiny tiako tenenina fa tsy resaka be le olona miteny mantsy lasa fihetseham-po be deaibe fa tsy araka le tokony ho izy lasa tsy mety fa tokony hanaovana asa fitorinan'ny filazantsara na ny gouverneur na le ministre na le député asa tokony ho ataon'ny mpitorin'ny filazantsara FJKM zany zay le izy fa dia zay ny tiako apetraka fotsiny ny rina fa de ny fanahy masina hiasa mahery amin'ireny olona ireny hitary-dalana azy andehanany araka zay rina ianao hoe efa nianatra toroteny raha teo inona no tokony mba hoe tenenina amin'ny olona zany akoatran'izay za tena tamin'ny fianarana nataonareo fijeriko azy ange aloha fijeriko manokana pasteur Zaka sy pasteur Ami ange fa lazaina hoe expert fomba fijeriko zany ka tsy za zay anina kely ery no andeha tsikeran' reny fa tena marina tsy misy tsisy resaka mihitsy ange reny de le député miteny hoe président Ravalomanana no nanomboka ny tehaka raso aloha ny fiobiana ao anatin'ny fideranan'Andriamanitra ange misy mitehaka misy mihira misy inona miananina zavatra misy dolo zany ao anatin'ny fiderany zay rehefa matsiary faly ny olona de maneho an'le izy amin'ny hoe fiteafana pasteur Zaka raha fanga misy an'izany ao anatin'ny toroteny fa ny fihetseham-pon'ny olona ny aingam-panahin'ny olona ny tarika an'le izy tsisy mahadiso mihitsy zany fa de zay le izy fa de
ny azy moa zany eny fiangonana hafa ara mandia misy mandia raha ny fiangonana hafa araka ny soratra masina mihitsy zany fa tsy diso akory zany hoe aty amin'ny fiangonana sasany tsy de misy mandia loatra fa ny fomba fandizana koa moa samy hafa na hoe mandia ara fomba fandizana samy hafa mantiako resahana hoe zay mihitsy le izy fa tokony isy asa toyeny iny toriteny iny de ny ampibebaka an'ireo olona rehetra na le mpanao Facebook mpanao fake news iasana daholo reny mba hiverina anao ny marina am'izay am'izao sisy zao fa tsy anao an'ireny tsony sotra tompoko fanahy masina hiasa aminareo mandrakariva zay ny momba an'iny ino mbola maro ny fanao-kevitra samy hafa fa eto i tonton Mota de tsy maintsy nanontaniana momba an'izay tapitra iny ny 2 tonton Mota efa ao anatin'ny 3 sika mandeha fotoana efa misasaka sady ny volana janoary tsika moa nanao jeritoty any tamin'ny 2 nanahoana sy nanahoana sy ny inona ndray zany mety tena ho fandehan'ity 3 ty tonga de aloha apetraka amin'ny tonton Mota mihitsy zay afantaniany zay inona ny mety ho fandehan'ity 3 ty akoatrany hoe calendrier mpifidianana sy eny rina reo mpisetra teto amin'ny miara-manonja moa de efa nampiseho kely ihany fa marina fa tsy niditra amin'ny tsipriana izy tsika tokoa tamin'ny heriny any teny hoe zao nitatitra ho an'ny efa taona vita zao nitatitra tamin'ny taona 2 ty zavatra ohatra tamin'ny heriny tsika nanao hoe 4900 ny ariary fa eo amin'le flux fahatongavany vola eto Madagasikara satria ny ankizy any andafy mandefa fiara-bana tratry ny taona mandefa fanampiana maro isan-karazany zavatra efa pitrangy zany amin'ny volana janvier ohatra zao de ohatrany hoe mba misimisy le vola tonga de nidina 4850 izy angamba fa rehefa tsy mamokatra tsika tiako resahana rehefa tsy miproduire zany tsika de tsy ho absorbe mihitsy ho plansabe natao io zay aloha akazava de iena tokoa lanja amin'ny vola malagasy efa nytenen'ny député fetra sy ny namana faniry teo siramamy efa rayal mihoatra kilao zany menaka mantsy menaka ny siramamy efa mihoatra 5,000 ny kilao fa le siramamy mena moa zany ho an'ny diabetika mety kokoa iny efa 700 4900 ny enombo sy ny za teny aminay aloha rina de nahita fa tsy mivariko ena tamin'ny latsinainy ohatrany hoe mijery hoe ho atao ohatriny ny ty prix miomana izy zany miazoazo zany le efa miazoazo izy hoe ohatrany tsy vita tsony fa lasa misy dikan'izay fatiatoko sy etsetretsetra de efa hiakatra zany ny vidikena zay zany hoe efa tapitra miakatra daholo apetraka tsika tsara zany le problema hoe tsy tsika ny mamorona eto na itsika ny manao hoe vorondreo mantsy ny filazan'ny malagasy azy raha ny finoany de plaza ohatrany hoe misy ody ratsy na mpamosavy avy de mandalo ny vorondreo ka tsy tsika no hanao vorondreo eto oiseau de mauvais augure ozy ny fitenena frantsay fa zavatra efa misy efa manomboka iaina ny vahoaka malagasy ary ny tenitsika hoe efa 1000 mihoatra nge ny vidim-bary am'izao le vary tsaratsara efa 1000 mihoatra be zany efa ho any am 18,000 kapoka efa ho any am 18,000 zany 3,000 mahery tiana ho resahana tsara amitsika vahoaka malagasy zany apetraka tsika tsara hoe zao angeny zavatra mitrangy eo andaniny zay miakatra zany ny vidim-piainana vary siramamy menaka kafe ny hena ny anana sy ny sisa votabia tongolo ny angivy sy ny sisa etsy andaniny vola tsy mitombo tsy nisy fampianarana hoe zay mbola zay tsy mbola nisy filazana hoe mahazo fisondrotana zao isan-jato nareo am'ty taona ty tsy nisy zay atreto aloha zany atreto am'ty 18 janvier ty dia sasany ara atao mbola tsy voaloha tsy mbola manomboka akory ny fandoavana karama nefa zao androany ny tokony ho raisina ny tiako resahana raha izay ny fiakatry ny vidim-piainana ny fidiram-bola indray zany misatra be vao tonga ao aminao le vidim-bola le karame viesa valika sasara valika sasara atsemboana
inona nyfetraikanyzany tena isy impacta social isy fiatraikany ara-tsosialy be a resaka 2023 atsika am'izay a 2023 zavatra itranga 2023 zany a inona ny zavatra itranga ny isam-baravarana isa tokatrano dia tena hiatraikany zany fiakarany vidim-piainana fienany ny fidiram-bola inona ny zavatra mety hitranga rina tsy fanajantsony ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria le zanaka matsiaro hoe tsy maharaka ny tokony hamelona azy tsony le ray aman-dreny a le ray aman-dreny matsiaro hoe no ny fiatraikany vidim-piainana zany a hoe mieritreritra hoe tena adidy be mavesatra be ho anay loatra reto zaza tsy hafotsiny ary rina tany ikongo ange nisy olona mivaro zanaka iny le niteraka resa be za hoe marina zany tsy marina zany resaka dala nge ny reto le tsy marina nge resaka mandainga izy ary ny olona mandainga mantsy a olona rainlainga de fantatra hoe izy zany olona zany fa ny tiako resana fivarotan-janaka ny tranga tany ikongo a fa raha izao fetraika ny ara-tsosialy zao hoeto amin'ny firenena malagasy ahoana ny fomba ilazako an'ity rina fa zay mihitsy nefa le zavatra samy varo tena ve ny olona zany ahoana tsara mafizina tsara zay oa nohony le krisy nohony le vesatra le vidim-piainana miakatra foana le vola tsy mitombo ahoana ara zany no ivelomanao na ianao maty a na ianao manaraka an'le ritme na angalatra zany aloha de efa namamaty zany satria mety ho voatifotra ianao mety ho tratra ny fitsaram-bahoaka mety ho sy ny sisa fa zao ohatra ny samy mikisakisaka ho any amin'ny tady mama sosy ho any amin'ny dada sosy lasa ohatrohatry zay zany mety fandeha ty raha ty ka tsy maintsy zay raha tsy zany hoa maty tsy misy maniry an'izany ige tsy misy maniry an'izany ho an'ny vahoaka malagasy fa raha ity fitondrana misy ty mialatsiny arina fa ny vaovao eny koa mbola masadaikatra am'izao fa tena tsy mieritreritra zareo zany hoe amany olana tena zay tokoa le fomba fieritreretany azy hoe ama le olana mitranga izy zao ampitombona ny etra ampitombo tena nampitombo etra izy a fa au lieu de hoe nitombo le etra zany hoe raha nisy 1000 ariary tao anatin'ny tapom-bola mpanjakana de nieritreritra izy hoe mba hitombo 1200 fa le zavatra nitranga tsy nety ny asa tsony ray le olona le mpitao anatin'le setra de le 1000 tsy tonga 1000 tsony fa lasa hoisa ohatra zay ange le zavatra mitranga eto amin'ny firenena malagasy zavatra miteny amrina zany ny zavatra hitranga de lasa vokatra zay zany le tokantrano malagasy hoe lasa manao zay avelona azy sisany tsirairay de lasa tsy mifanaja tsony ary zay a tsy sitrak'Andriamanitra zany zavatra zany potika mihitsy zany atao hoe asina sy ny lanja ny fianakaviana tena potika zao ary zao a zao volana janoary hatrany amin'ny farany volana janoary zao tsika de mahazo vola amin'ny fomba maro samihafa am'ireo malagasy any ampitan-dranomasina de ohatrany hoe nisy rentrée de devise zany ange efa fahity zany efa fahity zany a eo amin'ny mouvement-na fiainanisa-taony zany monétaire balance de paiement am'le reny mantsy le lazaina hoe importation invisible ohatrany hoe nanao importation anao tsy hita maso a fa ny rentrée-ny vola no hita de ohatrany hoe na napiditra volotsika zay le fidiram-bola de ohatrany hoe nietsika kely le sandan'le ariary fa revo tsy miakatra ny production tsika raha tsika mantsy raha nanao planche be ka mitombo ny production de voatel zay ty le vola planche be natao a de tsy de mihetsika loatra ny sandan'le ariary fa itsika tsy nanao an'izay a tsy misy an'izay ny teto arany eny fanjakana nge mampalahelo ange lizy riny hatram'izao nge fanjakana tsy samy laza hoe ovana ny olona ny tiako e avela hivarotra ny magro e tsy samy teny zany nge fanjakana io fa menatra zay rehefa le manao ny tsy marina menatra foana fa maninona izy ny tsy miteny fotsiny hoe avela miasa ny magro a mba hofany de misy ny olona miasa ny magro sy ny etsetra mitombo mifamokarana efa production zany a de absorbe le planche be sy ny etsetretsetra marina fa hoe apahany anina fotsiny fa efa mandeha zay atsangana indray a
velomina dolo ndray a le duty free shop ange maro be eran'ny Madagasikara fampidirana vola vahiny tsy natao, tsy nisy antony hoe iny, tsy nangalatra ireo olon'ireo fa niasa de ny foanana tsy absorbe tsony planche be io de ikorisa ary rehefa ho tonga any amin'ny hoe 2 alina ny kilao an'ny enombo misy taolana tsy nofokena ona tsara ny enombo misy taolana ho tonga am'izany ange io e samy hafa mantsy le hoe enombo misy taolana afa le hoe nofokena nofokena samy hafa ka rehefa tonga am'izay io a orina tena misahavoritaka ambony ambany mianatra tsy tafanatra tsony le zaza ohatrany tamin'ny 1929 zavatra mitranga nge rina de zao hoe zaza malagasy mantsy am'izao tohatran'zay mahantra indray makeny akatso fa ny tsy mahantra lasa makany am'le institut privé sasa mo tonga de vidy diplôma mazava hoe ohatran'ny olona sasany hoe ty ranga de mba me master sa 2 de iny no entina etseroa na tsy zay ara le fahaizana de zao ny sasany mandeha institut privé manao teknôlôjia moderna de miezaka mafy andeha ho any an-dafy zany ange fomba fantatro zany ka aty amin'ny fitantanana indray rehefa mahay misolelaka de mahazo toerana fa ny tena mahay indray ny lasa baikeo ny le tsy mahay manahirana be satria le tena mahay mantsy tsy mba mahay misolelaka azay mihitsy le teny ka ny tsy tena mahay zany a fa le mahaihay de renitenenana malaza mo rina hoe ny olona tsy zavatra no zavatra fa ny olona zavatra tsy zavatra le ny olona vanina tsy vonina fa ny olona vonina tsy mazoto satria hafahafa le sehatra misy azy ohatrany hoe saritsary teny zany nefa zay mihitsy ny malaza mijery an'le resaka jiramara angery riny e le hoe to efa nisy akaikinzato marina moa zany fa hoe staff assistant atao teny anglisy daholo misy dikany reny mba tsy hanaovana azy teny frantsay satria azon'ny olona tsara ay ve secrétaire directeur ranona le anina fa mody hoe atao assistanteny division de zao atao karama anglisy angamba ny eritreretin-drareo sa ahoana de manaiky le olona satria zao ho tapitra ihany ny paisokady ozy ny fitenenana ka aloha zay mba hinana koa lasa ohatr'izay nge ny fomba fijeran'ny olona rehetra am'le izy e de eo le hoe anao tsy andrinina ny gouvernemanta anao remaniement de efa nisy ny olona rahantsika malala ohatran'ny hoe maniry hiditra ao anaty gouvernemanta nisy olona efa nanao naneo an'izany ary misy olona aneo an'izany rahanao remaniement zany fa fampiriny ray zay aka zao ny olona maniry fantatra angefa tsy androso tsony ty e inona moa no mahatonga hoe tsy androso ho azavaitsika zay fa manino io tsy androso tsony tontomota zao raha tsona ohatra hoe ndao mba hiditra ao anaty gouvernement mba hoe fanavotana firenena sy atao hoe ahoana mba fandraisanao azy ohatra zany tonga am'lazay ny faniry teo hoe fin de non recevoir satria manino itsikoombakomba venao teneniko azavaiko am'rina ara mahatonga an'izay zay aloha ny impact social n'le 2023 zay nitranga tsy isy ny volan'ny fifidianana raha mbola tsy manaraka an'le protocole fitondrana hoe manamboatra tsara ny ACC sy ny CENI manao zay inon'ny olona rehetra misaraka tsara ny fahefana fa tsy mifampitsapatsapaka fa hoe mazava tsara ny nandrafetana ny liste électorale de tonga ny fanampiana anaovantsika fifidianana zay le protocole nge fa ny tena zavatra mitranga eto am'ty firenena ty hoe tsy androso ty zavatra mitranga am'izao nge rina ohatra ny samboaravara ny secteur minier zavatra mitranga tafiditra koa zay minier zay ohatrany hoe négocien'ny fanjakana contrat en QMM za aloha de miteny hoe azo ny fanjakana atao tokoa ny miresaka amy QMM ny amin'ny iverenana indray ny amin'ny droit de péremption QMM azo ny atao zany tsy misy mahadiso an'izany mihitsy misy seulement ny fanaovana an'izany mila fombafomba be fa tsy hoe ndao tsika sirina iresaka de hoe tonga ianao de amy QMM hoe révisena ity de ahoanareo de zao tsy zany io fa cabinet mihitsy ekipa telo avy any amin'ny andany de ohatr'izay ny avy aty amin'ny akilany
mametraka tsara n'le situation aloha tsy vita mambolana nge zany négociation zany d'autant plus hoe ary ambonin'zay ity fanjakany ty tsy misy olona mahatoky an'io satria tsy nanao ny marina ka am 2019 ko hatra ty zay a zay facteur angeda be zay matoa ny olona miazo azo mbola mametraka fanontaniana tsy tonga de miroso de misy dikan'zay investisseur tonga teto matoa ny investisseur tsy tonga de misy dikan'zay zay ny critère matoa tsy nisy investisseur tonga teto a de zao tsisy nahatoky an'io ny olona le egyptiananao autoroute ange parenthèse rina cinéma ange iny zay tsy matoa tsy tonga de tsisy nahatoky an'io ny olona iresaka aminao iresaka amy QMM ianao a QMM marina izy aloha tsy teny hoe tsisy mahatoky anareo nge ny olona miezaka izy hoe mampafantatra ny malagasy hoe zao ny droit anay a de zao ny zavatra tianareo atongavana mba ahoana koa sara ny momba anay fa ny droit de préemption QMM aloha sarotra be ny anafoana an'zany farasana ty tsy mifanaraka eo ny botota de tsy fantatro tsony hoe lasa ohatrinona ny indemnisation QMM am'ireo infrastructure be de be nataon'ireo tsy takabola nge zany reny eto tsika miresaka de ohatrany hoe vita ny resaka zany fa raha ny zavatra ny tranga tao Fort Dauphin tsy takatry ny vola malagasy zany ary reo anery ny banque mondiale sy ny FMI anampy azy azahoany ny vola ty amy fanjakana malagasy eo koa zay fa nanao an'tyo zay fa nanao an'ty zay fa nanao an'ty ka zao asoronareo zay a droit nareo zany izy ange anao an'zay droit nareo tokoa no manao an'zany a tsy mametsiny anareo zany a fa ahoana kosa le mbazoanay a satria izy manao hoe mety tsy anao Fort Dauphin tsony zay feo farafangana eo farafangana nge misy sizemana ilmenita goavam-be fantatro zany be de be zao tsy mahalala an'zany ny olo-pirenena goavam-be mantra le olona eo farafangana sy vangaindrano sy an'reo a nefa ty ady saritaka be banque mondiale no nigere an'io problème io tamin'ny fotoan'androny zany de lazaiko an'rina fa compagnie ngeda be ngeda no QMM marany naka an'io zavatra io fa mivoaka le hoe droit de préemption QMM io ajanony ty projet ty fa le projet tena goavana be mbola goavana be no reny Fort Dauphin reny ary de nijanona aloha zany tamin'reny ka ato zany ho ataon'ny fanjakana hoe ho revisena fa ahoany ty zavatra ty satria QMM raha mijanona eto anao ato izy de zay le fanontaniana goavana hoe revisena amin'ny ahoana zay ahoana ny le kipitsipitsiny am'le révision ka zao mifantatro aloha mifantatro de zao inona ny tanjony le fomba ampidirana hetra no tiany zay ny équation fanjakana nge am'zao ny zavatra tediava fanjakana de zao hoe ahoana ny ampidirana hetra misimisy fa tena bankropotra fanjakana zay ny azy ka izany na bankropotra azy zay resaka zay tonga de zay no antaniny olona ka iry zareo ihany no mahatonga an'zay izy nahatonga an'zay le izy tsy nisy investissement mihitsy satria tsy atoko isan'ny olona ianao nitenenina nge hoe tary ny prometiavana hoe omena 3 milliards de dollars ianao izy nahazo 10 millions de dollars ave anao zay nge ny ifen'le izy de zao zay ka QMM zay fa ty ka anambato vity koa io koa mbola zavatra efa ho anatin'le hoe eritreretana hoe ny irenégociena azy mampatsiahany rina aloha fa mampatsiahany irina hoe tany amy 2021 nge raha mato ministre ny finance de efa nampatsiahany banque mondiale sy ny FMI hoe zay ange manana ressource miniere tsy de manahirana aminay ny mampiakatra ny toe-karena malagasy efa tany Washington efa vavany zay miarana ianao niny de za rehefa mikapoka foana hoe fa ay zara le izy fa maninony ianao nitsity ay any amy semaine tsy eritreretinao mihitsy nanaovany azy napakary ny fanondranana vato am'zao hoe ny vato hoe cristal sy ny etsetretsetra napakariny de le société za aloha mahafantatra société farafaratsy ny anankiray ce qui veut dire ny existentiel nefa démontreko efa misy aloha zay fa tsy anao nareo hoe tsy misy an'zany fa mandeha daholo non efa misy ray sy roa mijanona tsy nanondrana satria avy loatra le etra nataon'le fanjakana malagasy satria izy manana nkajiny ihany koa izy tsy amony tena amin'io collectan'le izy manangona an'le izy amin'ny misy ny etra zay indrindra tonga izy nanao
afa tapoka le najanon'le olona ho ale entana le ray de tonga de nakatony hoe katona ny société fa mitediavinareo asa zay le zavatra mitranga zany hoe eto am'le arena akibony tany zany de tena ezahana mihitsy am'izao ny ampidirana etra maromaro amenona ny ty kitapom-bola mpanjakany ty mba hiabsorbena farafaratsy hiabsorbena nyty plansa be mandeha lavy ty fa tsy zaka ntsony io tsy zaka ny firenena ntsony io zavatra io raha ohatra ka avela am'izao saingy zao ity raha mifahazahoko ny fikajiana ny négociation ny QMM sy ny ta malagasy nge tsy amam-bolana nge io tsy amataonany tsy hoe herinandro na ray volany fa amam-bolana io satria na ny définition efa fantatra zany définition ny terme tsirairay mbola hifanarahana hoe ty ny définition apetrakitsika zay vao andeha le négociation zay ka inégocie izy hoe tsy 20% ntsony bénéfice mantsy ny tonga de 20% ny resahana aminy kamianina clause ny secteur minier nefa araky ny code minier de hoe zao ny redevance alohanareo fa mipara my bénéfice mbola misy serinina foana misy fizarana foana hoe ty bénéfice ty makany amin'ny ta malagasy ritsy zay fa tonga de ka ato amin'ny ato amin'ny ambato vy koa izy zany miezaka zao mantsy ny tena manahirana de zao ny mpitondra fanjakana rehefa tsy mahavovo izy amin'ny fitantanana de lazainy fa ireto mpanao arena kibony tany reto tena mandroba ny ty malagasy ty zay nefa ny mandroba volamena miala tsiny fa reo hita hatram'izay nandraisan'ny prime ministre ny ho intérim atao amin'ny minina io hatram'izany angeny natonga n'le hoe 11 tonnes ny volamena lasa any Dubai navoaka amin'ny banque mondiale mouvement de capitaux mantsy zany de tsy maintsy voatrasy ny banque mondiale tsy katsiny hoe ny opérateur minier no mahatonga an'izany ho gaboraraka be ohatry zany fa zao ny opérateur minier indray tia indray aloha zany de ezahana foana mantsy hoe mba mandeha araky ny rary ny marina sy ny araky ny nampianarana foana hoe ny resaka safira rubis chrysoberyl vato le tena sarobidy zany vato so sarobidy reny nge atao aposy rina de lasa ao aposy ko nge mety misy hoe 12 grama sady misy an'izany daholo eto Madagasikara tsy eto eran'izao tontolo zao fa tsika anisany manana nisy namana ray nitaraina tany amin'ny polisy hoe zaranga nisy nangaratra vatoko toy izy le polisy hoe eran'izao tontolo zao zany raha miseha tsy anao izy tsy anao io le polisy de zany mitranga ka ny tiana horesahana miezaka ny ministre ny finance am'izao ampiakatra ny fidiram-bola mifanjakana amin'ny alalan'ny arena kibony tany zoany zany fa namba izany ary mba tokony fampijerena ihany horesahana ireto mpandraraha arena kibony tany hoe aiza hoaiza mety aminareo fa nareo tonga de manao ty fidanitra de akatondrareo société zay tsy lasy zay ka tsy isy fidiram-bola tombo ho an'ny fanjakana malagasy tsy misy absorption économique an'le plan sabie mitotona tanteraka ny firenena malagasy ny vola ny totona tanteraka hitondra vola amin'ny cartable tsika etsena hividy anana sahala amin'ny tany Zaïra tamin'ny 1982 raha izao no mitoy satria mbola hanao plan sabie indray nge io satria tsy ho ampy ny plan sabie navoaka taloha takaikaiky farany taona teo fa de anao ndray de tsy misy tambiny zay nefa ary tsy misy cure projection hoe atokositsika mamokatra misimisy de itombo satria raha vao amin'négosy an'ireo ambato visy QMM reo izy de rahalanty aloha ny production n'ireo de tsy isy ny entana avy any velany nefa atao miditra ihany ny avoaka tsy bizina amin'io aiza daholo zay bizindry zalahy io ny ministre ny anina moa am'izany olona tsy haiko tsy anany tsy aninona ozy zalahy ny ministre ny commerce sy ny industrie tsy haiko moa hoe commerce et industrie de quelle industrie il parle fa tsy nisy mbola misy manontany zany ka le hoe fond de portage nangalana ny reto gouverneur amin'ny banque centrale sy ny ao amin'le société fond de portage sonapara taloha na FNI taloha zany nangalana ny reto fa
tsisy mandeha am'zay loany fanjakana tsy manam-bolako inona ny fond de portage ho ampiasaina eo na ny BTR BAT adjudication de trésor a tsy ho voaverindreo olonreo ara-potoana fa de ho ampitombo fotsiny hoe volanareo nge ao e fa etcetera etcetera zay ny zavatra hitranga areo na fahitany tontomotale hoe hoaraha maso ny vidim-piainana hoaraha maso ny vidin-javatra vanga izy ty araha maso hoe amin'ny fomba ahoana tsiziziza miandry mba saif definisy avany kely zany hoe araha maso ny vidim-piainana jerena ohatr' zao zany de samy miala zay ve le araha maso enao mahita maso ve fa io ange misy senine pourquoi siramamy tonga any amin'ny hoe 10,000 ny kilao totona any am'le mpivarotra eny amin'ny épicerie foana ndrihatra rehefa ohatra izy hoe manoratra hoe 103 ny kilao any vary makolika ohatrany eny aminay zao 103 kilao ny vary 570 ariary ndraikapoka de tonga de le mpivarotra no mahazo vavabe avy amin'ny mpanjifa zay le tsy faiza nefa efa résultat io 3,000 fa nisy zavatra be deabe ny lalana ratsy ny inona ka zao nge de raha maso amin'ny ahoana ka zao nge za efa nanao contrôle économique tany amy 10 taona lasa fa ny commissaire au prix sy ny etra tam'izany aloha mbola voageja ny fitondrana mihitsy ny contrôle de prix a misy taona raha hoe mialany be midina tam'ireny fa zao ange efa le hoe malalaka ny tseny de inona moa zany nodikanyty le hoe arahamaso économie libérale zay le reto olona reto a miteniteny foana tsy mahafantatra akory ny fahamaritana hoe ahoana efa hoe malalaka ny tsena eran'izao tontolo zao mihitsy zany fa tsy Madagasikara ntsony a fa concurrence no eran'izao tontolo zao de tsy misy marina aloha fa eo indray le resaka hoe somary miaro ny tsena na ny amerikana na ny europeana mitady anao an'izay a sonoko manao ny azy mitady iverina moa fa ny principe aloha principe hatramin'izay de zao hoe malalaka ny tsena ka anara-maso ny vidim-bary ianao le vidim-bary nafarangia ministra ve no arahanao de arahanao différentiel amin'iny hoe ny transport dodoma miala amy camion makao magasin de aveo indray makatsy de grossiste de pourcent bénéfice grossiste de makany am'le détaillant de ny an'le détaillant de makany zay ve de inona raha mahita ary ianao hoe ty nakabe loatra raha ny théorian'ny concurrence ange am'izany hoe malalaka ny tsena tsisy mpividiny azy etsy ve mivarotra hoe efa-jato dolo de enao hivarotra 500 de isy vidy io tsy misy zany théorie zany fa ho arahanao maso ahoana le izy de ahoana efa ela nge io ministra io nanao an'izany reny hatraminatongavana io teo tamy 2019 de eny an-dranomasina izy no mividy ciment de tena ny asa mihitsy odo eo abdia nge zany tenenin'le ministra zany hoe sambo ampandehanana any Dubai zany na eny ambony semi remorque karaha ciment voaovandralany trajet de livre eo ary fa ampiakarina kely amy prix ohatr'izay nge ho ataon'io e fa tsisy dikany zany hoe arahamaso tsy haiko moa reto hoe société civile mpanaramaso ny zavatra reto na mba eno teny na tsy eno teny fa reo ange na mi-annonce hoe be loatra le différentiel tsy fantatra reo na manana document na tsy fa raha tena miasa reo société civile reo ange tsy manam-pahefana aloha ka anao hoe ianao nanao vente sans facture na mitombo loatra ny par bénéficiaire alainao de saziny ianao tsy afaka tsy manam-pahefana an'izany reo fa ary na ny commissaire au prix ny inspecteur ary ange tsy manam-pahefana am'izany aloha fotsiny n'le olona tsisy vidy eo rehefa ohatra mihoatra ny tokony ho izy zay le izy ka zao ity fandehanany vidim-piainany tiry vahoaka malagasy de mampiomany zay eto amin'ny miara-manonja hoe tena hiakatra ny vidim-piainana ho resahany olona rehetra io vidim-piainana io dinona ny zahatra ataony reto mpitondra manao dérivatif izy le toriteny makatso makaroa any izy miala voky tsy fantany nefa fa le toriteny raha voatsindrona izy de tokony anyrahana mpiandry zany na mpitoron'ny filazantsara hiasa eo aminy mba hibaboany bebaka izy mba hibebahany dia anaraka ny sitrapon'Andriamanitra am'izay izy am'izao sisa izao fa tsy poerapoera tsony
sy tsy hanao zay zavatra tsy mahamendry bodona ny fonao zany mihitsy angeny tenin'andriamanitra tahaka ny sabatra aloha rely avy zao ny alahady zao milady de tsy maintsy isy toriteny reo na fiangonanaiza na fiangonanaiza ka ny olona nge rehefa tsy marina de voatsindrona foana izy amin'ny toriteny mandeha raha vao manao ny tsy marina saozany sasany zaranga ohatra ny tsy angona ntsony ka zao misy miteny an'izany angerina fa jaoko henoko a misy miteny hoe je suis fier d'être FJKM je le dis et je le clame haut et fort zany tonga de mazava mihitsy zany le olona hoe araka ny tokony ho izy reny a tsy misy mahamenatra reny a fa ireharehanay ara hoe teny an'izany ny paster anay zay ka raha hoe le olona hiteny hoe za hiala aloha ianao hoe sana aloha na hoe rehefa na ohatra zany ohatra zany hoe mandeha ny fitaopivavahana ny liturgie zany any amin'ny voalohany ka hatrany am'fana de rehefa tonga amin'ny fotoana ny toriteny zany de tapena ny sofa fa rehefa vita ny toriteny de tsy hoany ray misy mety misy hoe mba vazivazy zay fa somary vera kely tsika totomoty amin'ny resaka toe-karena ihany satria to am'le toriteny toko mantsy ny teny pasteur zaka hoe karakara tsara ny toe-karena dia miena ny tsy fandripahalemana de marina zany marina zany tsisy adevitra zany fa zao ny tena zany amin'ny mampanao gazety na nytany mpay toe-karena satria be de be mipay toe-karena eto Madagasikara ny ekonomista nianatra nandalina tena hoe nandany fotoana tamin'ny resaka hoe tontolo toe-karena eto Madagasikara mety hoe misy hoe hitovizany amin'ny any velany fa misy ihany koa mba hoe mampiavaka antsika sika zao nosy de efa tsy mitovy amin'ny centre Afrika ohatra zay zany zao misy fahasamihafany zay de manontaniana zany reo mpay toe-karena zay akoatra ny Rigor Johnson na zay efa niakatra teto fa misy mpay toe-karena hafa ihany koa de ny hoe fa ahoana ty toe-karena malagasy ty nareo mpay toe-karena nareo manampaizana malagasy aiza daholo nareo no avela ohatran' zao ty raha ty de zao no lazay ny akamaroany hoe ka le izy anie manahirana de zao hoe mpay toe-karena tokoa zay teknisianina zay fa le mpibaiko eo ambony zany eo am'le tompon'le faivana le mpibaiko a araka ny tenena teo hoe tsy mafeala izy de le tena teknisiana tena mahay zany no ato ambany ato zay tena mahafantatra tsy afaka manao nina zany hoe tsy mipetraka amin'ny toerana tokony izy any tena hoe manampaizana eto Madagasikara dinaro no ataony eo ka inona moa izy teo zany divitry le politika sy le hoe misy mahay misolelaka sisy de le mahay misolelaka no zeste ry anany ary fa le tena mahay a sady ny tena mahay ihany koa mahay manetry tena zay le izy zay aloha fa ny any tena itsiko angamba le fomba fitenindry zareo mpay toe-karena za moa namaky fotsiny zay resahako zay namaky fotsiny a fa itsiko ny tenin'le mpay toe-karena hoe ka izy ange ohatran'ny hoe miala izy zany hoe avany am'le mpibaiko angeny tsy any fa zao rehefa tsy atoko isany io mpibaiko io a na mahay toe-karena ohatrany iny nara ny olona eo ambaniny eo tsisy atoky an'io tsisy olona ho avy eo zay aloha tonga de eo kazava ary ny olona raha vao manao ny tsy marina hoe misy fanodikidinam-boly misy corruption kolikoly misy fanjakana tsy tsy tandalana manaonao foana zay ny leson'ny ataovy expert économique angeny eo akaikiny tsy misy olona tonga eo na ray ary tsy misy toe-karena andeha eo fa zany hoe ny any aposin'le mpitondra zany a no andeha zay le izy ange ka tsy hoe eto za tsy mananina an'le hoe manananina hoe ka le mpitondra no zao tsy rehefa tsy mety ny fomba fisainanao lasa politika ary ty le député ty politika mihitsy reto miaramila sianina reto reny tam'le resaka toriteny politika angeny famaritana atao hoe politika mihitsy tsotra fotsiny de zao a hevitra hieverana ny ampandrosoana ny fiarahamonina na ny firenena raha ohatra lehibe zay ny dikany ka hoe aza manao politika de tsy mahay ireo olona ireo a fa say vo mivera zay dikany élémentaire zay a fa tsy miditra any amin'ny précision be hoe ay de mijery balance de paiement anao de balance commercial de trésor de tsy any am'zany fa ny dikany tsotra fotsiny a fieverana ny entina hevitra ampandroso ny fiarahamonina na ny firenena zay
ka aza manao an'izany ahoana ao tokantranonao anao manao an'izany hoe ahoana ny heverako hampandrosoko ny tokantrano de efa manao politika anao zay de Politika zay. mitombo amin'ny sehatra lehibebe anao de ohatrohatro zay Fampiakarana ny sotro any ambavy efa politika zay. ireto reto tena manao an'Andriamanitra tsy de tsy menatra ny andainga akory, tsy menatra ny anambarany tsy marina. Engane ka iovy reo olona reo a fa miteny fotsiny aho hoe ny olona mpandainga ange a sy ny ray ny lainga de olona hafahafa tsy de azo itokisana loatra. Ary zao am'le resaka miaramila hoe de mananona ohatran'ny hoe manao fampitandremana sa je sais pas, tsy de manaraka an'ireny, tsy intéressant koa ny tenen'le olona fa zao any amin'ny firenena ara-dalàna ange mitafika atsoina anampy ny polisy raha ohatra ka misy zavatra mitranga, fa raha ohatra aloha amin'ny sécurité-ny publika polisy no intervenant voalohany. Raha ohatra amin'ny polisy hoe tsy ampy izy ka manambara izy fa tsy vitan'rery io de mangataka mpitondra fanjakana izy, de mpitondra fanjakana manome baiko ny tafika hoe mba ampio ny polisy, fa ny polisy foana ny tsy maintsy miditra voalohany zay, fa tsy ny hoe zay ao ambadiky ny filoha rajoelona ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Ny tafika c'est le tafika piaro ny firenena, ka rehefa miantso ny mpitondra fanjakana hoe ny filoha rajoelona na ny gouvernemanta hoe ampio ny force de police zala de manao an'izay asan'zay araky ny tokony ho izy zay, fa tsy ery amin'ny cérémonie ery anao de manao hoe zao tsy misy, ça n'a pas de sens. Zay aloha de mba resahako fa za mino fantatry général tsara zany ary fatany tsara hoe zay mihitsy ny zavatra ataony ko ka de tsy anaonao foana izy hoe tsy atsona akory izy de izy ny rosirosy voalohany ery anany ery. Moi je pense pas qu'il va faire ça. Zay. Ka tsika moa miresaka zany amin'ny hoe 13 efa ao anatintsika zao vao manomboka ny 13 vao manomboka de efa manahirana le fiainana eto Madagasikara. Ny any firenekafa tompoko manomboka ny taona de efa mba falifaly daholo hoe ty zany any lalakale efa mazava tsara ny an'ny olona. Ne tsika zao misy fivorina ny Davos tena resaka toe-karena maneran-tany aiza Madagasikara ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Tsika ato mbola toritenin'ny pasitena ary no makarary ny fonony sasany nefa marina daholo ny voateny tao zany. Ka amaraparantsika tonton Mota, Andriamato Mota, alléluia, Motarson, inona raha ny tianao amafisina ao anatin'izay taom-pifidianana ihany koa ny am'ty zay tsy maintsy averimberina foana am'ty 13 sy 2 ty na inona zavatra mitranga zay aloha ny calendrier ny andraikitry ny olom-pirenena mila mafisina foana zay. Mariny zany ny andraikitra eto amin'ny MBS aloha de ny manentana antsika rehetra hoe isoratra any anatin'ny liste électorale, liste mpifidianana, ametraka ny anarantsika any anatin'ny liste mpifidianana isaky ny fokotany. Andraikitra tsika zay, andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena aloha zay. Ary de tenenina mihitsy nareo aza matokotoky hoe fantatra izay ange président fokotany ange akamanay izy tsy analana eo fa rehefa tsy loran'ny olona voly io ny anaranareo fantany mihitsy fantatro ihany zany fantatro ihany de ny anaranareo fantany hoe itony tima de raha folonareo de asoro ny anakefatra efa efatra aloha zay miala zay le ilana le fanaramaso zay. Misy maromaro ka ohatr' zay de lasa banga firy zany, lasa ohatr' zay ka aza mananina an'izany fa jerevo tsara daholo lisitra any amin'ny fokotany de mari hoe eto de jerevo ny olona akaiky de teneny hoe jerevo ny anareo fa tohatra ny tsitana ihany satria indraindray piraitrano lazay ny makary no fa ny sezi reto olona na sezi ara tsy hainy reto olona reto ange fa lazay ny latsaka no sezi le izy de piraitrano de tsy hitany ohatra zany vao diso le anarana de efa tsisy zany zay ka de mila mampirisika anareo manentana anareo andray fanapa-kevitra ametraka ny anaranareo any anatin'ny lisy mpifidianana manentana mihitsy any amin'ny isa-tokantrano. Eto moa mbola tsy teny hoe zao atao zao fidina sy ny etsetra fa tsy ho zakan'ireo olon'ireo izy manao an'izany, za tsy anaraka an'izany, za mba nampianarina hoe aoka mifanaja eo amin'ny androm-piainana amin'ny zavatra rehetra atao de manaja ny rafitra misy sy ny lalàna misy fa ataovy eo anatin'ny lisy mpifidianantsika de ho any zay tima rehetra eno tsara ny fandaminana sy ny fandrindrana rehetra
lazai ny tompona andraikitra ato amin'ny antoko a fa tsy han'olo bato mafananareo reo fa dia mivavako fa tsy zakan'ny olona le mivavaka fa tsika mahazaka le mivavaka de apetrao amin'Andriamanitra fa izy manana ny hevitra heveranantsika hitondranantsika amin'ny fiadanana fa tsy loza zay ny teniko rina dia misaotra ny rina misaotra n'ireo mpisehatra rehetra any amin'ny teknika any a misaotra nareo a mpanaraka fandaharana miara-manonjo zao na ny any ampitan-dranomasina na ny eto tanyrazana ny enon'izao ka de mino afa mba voarayanareo tsara ity zavatra no azavaina aminareo tena hiakatra le fiainana ary io ange na hanao propaganda na mpisontra mantsonyrina budget communication mba hoentina hanao propaganda zany fa io ange na hanao propaganda zato sy arivo ao ary